dia mbola fifaliana tranoravana malala no erana amintsika indray amin'izao fotoanan'io izao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana raha anao mifandarana andramokay izao dia tonga soa ianao izay rehetra tonga eto indray androany dia arabaina manokana izay androany vao tonga teto tonga indray fotoana izay rahantsika ifampahirizantsika ao anatin'ity fandarantsika ity isaky ny alina tahaka izao dia hiaraka ifampaheritsika amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Misy toriteny, misy famelabelarana ny toriteny. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra tonga soa dia faly be mahita anareo tonga eto indray koa samy velonana soamantsaritsika samy mitahian'Andriamanitra ho an'i Jesosy ny voninahitra. Dia maretatra amin'ny farany androany vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra akory natongavana eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao ka dia maretatra amin'ny farany. Tahiny Jesosy isika rehetrarehetra izay efa paketo ihany koa. Anisan'ny niditra voalohany teto rahalahy Tojo Mikael androany avy any Allemagne. Tahiny tompo rahalahy Tojo dia fahasavan'Andriamanitra ny hirotsaka tsy manapetra eo amin'ny fiainanao dia hamonto anao tahaka ny tany ho asaina dia tsy avelan'Andriamanitra raha tsy tany mahavokatra amin'ny lavindretra rahalahy Tojo tahiny Jesosy. Marie-Jo lantony rinina fity lantony rinina fity Marie-Jo Sondola Erika tahiny Jesosy Fenina Rakoto Tsiry Amboarambielona artisanat de Madagascar Marina Tiana Berta tahiny Jesosy Mamsirandry Andoandry lantony rinina Zizi Carla Mampionina Koda Leoni Fabiola Zanakadapa Tina Rakoto Arzaka Berthe Sava Fabiola Rodine Marie. Alléluia. Izy koa mbola sonora Eliza Tsiala tonga soa Nambintso Lantanila Marie Charline Olivia tahiny Jesosy anisan'ny vadianina zany. Rodine Lovlitina Bartel Aurélie anisan'ny vadianina koa zany. Rasoa Velomary izy moa voaingana miaraka tamintsika teto dia raisitsika tany androa izy falybe zay miaraka aminazy ihany koa voaingana izy io ranambavarantsika Bartel io ny voaingana indrindra taminareo fa tonga dia nifadianana miaraka tamintsika izy ary nifitainy ny anjarany dia tahiny tompony ianao dia maharetatra amin'ny farafahafaly zay miaraka aminao eto ranambava Bartel. Verselina fity Erika Eliana dia tahiny Jesosy Azasika Patitsy dia tahiny Jesosy ihany koa ny Anamahiny Soa efa ao anaty groupe zay maresy izy izao efa tsy lavitra antsika intsony izy efa ao akaikitsika eo ny Anamahiny Soa Yama dia Mami zay aloha nareo ny voaravako eto zay hitako eto dia mahareta hatramin'ny farantsika rehetrarehetra dia andao aritsika hiainga ametraka amin'ny fotoana antsika ampirantan'Andriamanitra zay aloha ny ataontsika voalohany. Andao ampandrosotsika ny anavavitsika Selina vatsy Bordeaux izy no hivavaka ao amin'ny ametraka ny fotoana eo ampirantan'Andriamanitra dia hanomboka ny fotoantsika rehefa avy eo. Tahiny tompo ranavavy Selina anao ny fitenenana. Manona ny fiatanan'ny tompo amintsika rehetra. Raha hanomboka ny fandaharana isika dia ndahara hivavaka. Alleluia. Jehovah Andriamanitra rainay io, Andriamanitra rainay avo indrindra ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana mpandidin'ny zavatra rehetra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao dia ankehitriny raha tonga eto indray izay dia misaotra anao manokana noho ny fahafahana izay omenao anay. Ahafahanay mbola miantso ny anaranao, miandrandranao fotoana rehetra izay raisinay eto Jesosy dia raiso ny tanana petraka ampelantananao tokoa izany ary diova amin'ny ranao mahery ny manodidina anay eto ny teny rehetra izay alohaka ny vavan'ny mpanomponao eto dia hamasino amin'ny alalan'ny ranao mahery masina izany ka
samy indray izany avy izay tsirairay avy ka ho tafatsatoka any am-ponay tsirairay ny izay teny azonay avy eto izay teny avy amin'ny fanahy masina tokoa izany. Dia misaotra anao Jesosy ny zavadrehetra nomenao anay ary mankasitraka ny famindramponao rehetra sy famelan-keloka nomenao anay. Dia misaotra Jesosy, misaotra tsy manam-pahatam-perana aminao ary voninahitra ny eo anao ireny Jehovah Ray Malalo. Alleluia. Amen. Alleluia. Tahiny Jesosy mankasitraka indrindra ny ranabavy-sirinatsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentin'izay dia Andriamanitra manaka am-pahasoavana ny hamaly fitianao dia ho tahiny Jesosy hatrany hatrany ranabavy Selina Vero Rosemina. Alleluia. Tongava amin'ny ambony indrindra dia ampiasanao fonany Andriamanitra. Misaotra indrindra fandraisana anjara. Soameva Kodaniela Teriral Benja Andrina Suzelle Kadaka ireo mbola tsy narapeako teo dia tonga soa nareo Razana Monika Jonathan tonga soa daholo tsika rehetra dia anomboka ary tsika ny anao hira aloha tsika dia ao anatin'ny tely ity tsika miomakomana maka baiboly makatorana tsara fa eny tenin'Andriamanitra eraka amin'ny ranabavitsika nambiny tsomakiriny tsika rehefa avy eo azadinao fa androany dia fitondranam-bavaka mizara aloha zany ny fandarantsika ao anareo izay mbola tsy nahita teto hatramin'izay rehefa talata tahaka izao dia izara roa ny fandarantsika. Ny tapany voalohany miaraka amiko nareo anatin'ny fandarana vavaka fiambenana. Ny tapany faharoa dia tonga eto mampionina hitondram-bavaka izay fangataham-bavaka rehetra tonga ato anatin'ny compteko. Izany hoe ato anatin'ny compte messengerako, ato anatin'ny messengerako rado akiradio ny alefasinareo fangataham-bavaka fa tsy any amin'ny messagen'ity page ity kory tsy any amin'ny page tsy any amin'ny mampionina tsy any amin'ny fity fa ato amin'ny rado akiradio fa misokatra amin'ny messengerako efa afaka mandefa fangataham-bavaka ianao raha misy raha tsisy mo arabasoa arabatsara fa dia tsika mbavaka voninahitra n'Andriamanitra fa omaly ohatro tsika nomboka fandarana misy namantsika eto nandeha nitondra ny havany akaiky tany amin'ny hôpitaly niditra tany amin'ny urgence rehefa nentinam-bavaka moa vita ny fandarantsika dia mba nivoaka ny hôpitaly koa izany olona izany dia faly izy ary izay koa faly ary soratsika n'Andriamanitra ny vanim-bavaka. Za miny fa misy olona mila vavaka eto dia mila mahatratra amin'ny faly anao fa adiny roa ano any mihitsy ny fandarantsika androany satria eo ny fitondranam-bavaka dia alefa soary fa efa mandray an'izany izay amin'izao fotoana izao amin'ny compte koa rehefa anao ny fangataham-bavaka. Raha ohatra tsisy ny fiovana dia raha ampitso isitsika misy fandarana vavaka fiambenana sy vavaka maraina amin'ny herinandro ity satria ny antony dia mety ataoko hoe 20 isan-jato hatreto dia mety tsisy ny fandarantsika ny lakamisy noho ny misy événement kely hoatrehanay dia mety tsy ho tratra ny fandarana. Ny zoma indray nefa tsika dia andeha hanao batisa. Halleluia. Hanao batisa any Paris tsika any Évry moa zany marimarina koa ny amin'ny 91 eo amin'ny rano be any Évry eo tsika Évry Courcouronne ao tsika nanao batisa amin'ny zoma ho avy izao ka raha misy aminareo mipetraka any Paris sy ny manodidina ao amin'ny Ile-de-France ao dia afaka mifanotritsika mandefa MP amiko nareo dia menanareo ny adresy dia antsika mba miona kely mahafinaritra kely miona mahafinaritra zany hoe olona miona amin'ny fakahitanar eto foana fa tonga ny fotoana ionana mahafinaritra foana ny miona aminareo voalohany. Alleluia. Io zany dia tadidiko mihitsy niona tamin'izany tiana rakotary zaka voalohany ry zany efa mba niona tare vatana fandray tanana sy ny famihana mahafinaritra ka dia amin'ny zoma tsika no batisa ka ny dikan'ilay hoe amin'ny zoma tsika no batisa zay rehefa mandeha any Paris zay menakavy kely dia tsy mahatratra manao fandarana mihitsy satria lavitra moany any nefitsika nanao ary zay koa tsy te hoe hanao an'le many te hifalifaly miaraka amin'izany olona
raha nampavitsika ho atao batisy zany miaraka amintsika eto izy am'izao fotoana izao de tsy tena hoe tsy te andao aloha be niany zany fa de masoandro mody no mampalahelo de bonsoir koa Melissa Madasava de tahiny Jesosy aritsika rehetrarehetra ka raha pitsy misy fandarana farany azadiny fa mbola manafatra antsika foana hoe izay atrika Pentecoste hiaraka aminay akoatran'ireo izay efa niara-ny fadianana taminay dia mandefa MP amiko ka raha maniry ny anaraka ao anaty Zoom ianao amin'ny alahady 5 juin dia zao ianao dia efa ampidiriko anatin'ny groupe hiarika an'izany Pentecoste izany iangilenina indrina solo tahiny Jesosy andro andriako toraka izany ho antsika renim-pianakaviana ho anareo renim-pianakaviana izay maniry ho entina mbavaka manokana amin'ny sabata avy zao noho ny fahatongavan'ny fetin'ny reny dia mandefa MP amiko koa ianareo ka amin'ny lakamisy alina dia hosokafako ny groupin'ny reny tahin'ny tompo halleloia ndrendrehetra izay entina mbavaka dia atao anaty groupe anankiray nareo dia ao antsika mifampahery ka amin'ny sabata avy zao dia misy vavaka manokana tena vavaka manokana mihitsy ho anareo renim-pianakaviana ka dia tahin'ny tompo ary dia mahireza ary dia aza misarasara mandefa MP amiko fa ao tsika no ifampahery dia entina vavaka manokana reo nanareo mananamana manana havana olo-patatra renim-pianakaviana mampalahelo miady rery amin'ny fiainany ireny indrindrandrindra dia tena izy ndao hoe amin'ny fety de mer ny cadeau ngeza be indrindra mba ty aminay fandarana andramoka izao dia vavaka fehezam-boninkazo sy tsodrano ho anareo renim-pianakaviana tsy ndremy mpianakaviana mandalo ady ihany fa raha mba tiana mihitsy zany ho renim-pianakaviana modely ho renim-pianakaviana tena mahate ho tia tafian'Andriamanitra ny voninahiny dia tongava amin'ny afaka zao no rehefa mandefa MP amiko raha pitso anaty fandarana avy eo moa tsisy tsony ny fandarana dia afaka mbola mandefa MP amiko fa amin'ny lakamisy alina no amboariko ny groupe ahafahana mandray anareo zay zany ny filazantsika dia samy tahin'ny tompo amin'ny sabata koa moa tsika dia izy batisa ho atao eto mety ray mety roa mety telo tsy fantatritsika mety roa mety telo apetraksika amin'i Jesosy moa zany rehetrarehetra zany omany ny fosiny saina sy ny fanahy hiarika Pentecoste fa zava-dehibe ny fahaizantsika ny batisan'ny fanahy masina amin'ity taona ity zay ary noela ndao ary hieno iritsika dia avy hatrany aorinazay dia hieno tenin'Andriamanitra ianao ve afaka miaraka amiko mila nytira mahafinaritra be ty ianao hoe za Jesosy tena tsy misy tsara ohatranao tsy mahita soa ohatranao tsy misy soa afa-tsy Jesosy ndao ary hitra ny ten'Andriamanitra atransika orinazay Mana karina umana
amin'i Jesosy fahalovena manana an' Jesosy tokana ihany ampiasika Jesosy ampiasika Jesosy ary za mampahery anao hoe atao fifaliana ho anao mihitsy zany hoe kristianina ianao manana an' Jesosy ianao fa tsy soa mihoatra noho izany. Alleloia. Tahiny Jesosy ary tsika hiditra amin'ny anina aloha tsika miloana hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hihaino famitianana an-toriteny tamin'ny sabata elo aloha tsika fa mba navita famitianana an-toriteny fity dia mba andao mba hihaino famitianana anankiray tsika amin'ity androany ity dia aorian'ny famitianana hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Minofinaritra ary isika rehetrarehetra. Alléluia. Na izany mbola tsy voarabako telo Samir Tansia, Marie Oliska, tahiny Jesosy, Iladanina, dia Marie Joe mpanarabaiko, Thierry Ralbenja, ao ary torian'ny famitianana ary tsika hiaraka amin'ny fititsika amin'izao fotoana izao dia milofinaritra ary isika tsirairay avy. Tahiny Tompo. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du sabbat, 14 mai 2022, qui nous a été partagé par Pasteur Rad. Le verset que nous allons lire se trouve dans Exode chapitre 14, verset 14. Exode chapitre 14, verset 14, au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Amen. Alléluia. Ce verset, il nous donne beaucoup d'espoir. Alléluia. Et en plus, il nous donne beaucoup de force pour les combats qu'on doit endurer. Parce que sur terre, il y aura toujours des combats. Sur terre, on sera toujours obligé de faire face à des combats. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui se bat pour nous. Alléluia. Il dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Dieu, il dit bien ici que c'est lui qui va se battre pour nous. C'est lui qui va en fait devant nous pour aller se battre pour nous. Ce n'est pas comme un certain roi qui, lui, quand il part au combat, tous ses soldats, il les met devant lui. Et tout devant, d'abord, il met tous les soldats qui ont un grade pas très prestigieux. Puis ensuite, derrière, les soldats qui ont un grade un petit peu plus haut. Puis ensuite, derrière, un petit peu plus haut encore, etc. Jusqu'à arriver au roi. Donc lui, en fait, il envoie ses soldats devant lui pour se battre à sa place. Et en plus, si il y a des soldats qui ont peur, s'il y a des soldats qui perdent courage et qui veulent revenir et qui veulent rentrer, en fait, le roi, il les attend déjà avec une arme pour les tuer. Parce que les soldats, ils sont censés aller se battre et pas revenir chez eux, rentrer chez eux parce qu'ils ont peur et tout. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, lui, il va devant nous et il se bat pour nous. Alléluia. Tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, ils ont traversé des combats. Par exemple, David. David, il a combattu des lions, il a combattu un ours, il a combattu Goliath, etc., les Philistins et tout. Mais en fait, c'est Jéhovah qui a combattu pour lui. Alléluia. Et c'est Jéhovah qui l'a protégé. Pareil pour Moïse. Moïse, il a dû traverser une dure épreuve. Il a dû faire face à un combat dans Exode chapitre 7, versets 10 à 12. On va lire Exode chapitre 7, versets 10 à 12. Donc c'est là que Dieu, il a choisi Moïse. Dieu, il a choisi Moïse pour aller devant Pharaon pour lui dire de laisser son peuple partir. Donc Dieu, il a dit à Moïse, oui, va aller voir Aaron et c'est Aaron qui va jeter la verge pour qu'elle se transforme en serpent. Donc on va lire le verset 10 au nom de Jésus. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Amen. Alléluia. Donc Aaron, il a jeté sa verge et la verge s'est transformée en serpent. Jeter un bâton, c'est l'une des actions les plus simples qu'on puisse faire. Aaron, il n'avait pas besoin de faire une formation,
il n'avait pas besoin de passer 3 ans de sa vie juste pour lancer une verge. Il n'a pas eu besoin d'apprendre à jeter une verge pendant 7 ans. Aaron, il n'a pas besoin de doctorat pour jeter une verge. Parce que jeter une verge par terre, c'est simple. Et là, ce n'est pas parce que Aaron, il a du talent que la verge s'est transformée en serpent. C'est pas parce que Aaron, il a le pouvoir de transformer les verges en serpent que la verge s'est transformée en serpent. Mais c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a agi. Alléluia. Nous, quand on sert Dieu, c'est pareil. Nous, on n'est rien en vrai. Mais c'est Dieu qui nous donne la force. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne la force de le servir, de faire ce qui lui plaît. Puis ensuite, on lit le verset 11 au nom de Jésus. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Amen. Donc ici, Pharaon, il s'est dit, ah, mais mes magiciens aussi, ils savent faire ça. Hein. Et donc il a appelé ses magiciens, et les magiciens, ils ont réussi, eux aussi, à transformer leur bâton, leur verge, en serpent. Mais dans le verset 12, on lit « Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. » Alléluia. Donc même si les magiciens, ils ont tous réussi à transformer leur verge en serpent, la verge d'Aaron, le serpent d'Aaron, il a mangé les autres serpents. Alléluia. Donc c'est Aaron qui a gagné, c'est Dieu qui a gagné, parce que Dieu, ça restera toujours le plus puissant. Alléluia. Mais Pharaon, lui, il s'est pas préoccupé de ça. Son cœur, il a encore plus durci. Et donc Dieu, il a fait apparaître, il a accompli un autre miracle, un deuxième miracle dans le verset 17. On lit au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Amen. Donc le deuxième miracle ici, c'est que Dieu, il va transformer les eaux du fleuve en sang. Et ça s'est réalisé. Le sang, le fleuve, il est devenu du sang, et le fleuve, il a empesté, les poissons, ils sont morts, etc. Puis ensuite, Dieu, il a fait un troisième miracle. C'est le miracle des grenouilles. Dans le verset 27 à 28, on lit au nom de Jésus. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Amen. Donc ici, le troisième miracle, c'est qu'il y aura des grenouilles partout, dans toute l'Égypte. Et donc là, on nous dit bien qu'il y aura que des grenouilles partout, sous le lit, sous l'oreiller, dans le four, dans les pétrins. Si ça avait été aujourd'hui, vraiment les grenouilles, elles auraient été partout, dans le salon en train de regarder la télé, dans la cuisine, dans le réfrigérateur en train de geler, etc. Des grenouilles partout. Et dans Exode chapitre 8 verset 3, on lit « Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Donc, ici, les magiciens, ils se sont dit « Ah, mais nous aussi, on peut faire ça. Nous aussi, on sait faire monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. » Et donc, ils ont eux aussi fait monter des grenouilles en Égypte. Et ça, c'est un petit peu bête de leur part, parce que au lieu de chercher une solution pour éloigner les grenouilles d'Égypte, non, ils ont fait encore plus de grenouilles. Donc si en Égypte il y avait 1000 grenouilles, voilà, à cause de ça, il y en a 2000. Donc c'est un petit peu stupide de leur part. Puis ensuite, on a un quatrième miracle, c'est le miracle des poux, la poussière que Dieu a transformée en poux. Et dans le Exode chapitre 8 verset 14, on dit « Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. » Amen. Alléluia. Donc à partir du troisième miracle, les magiciens, ils n'ont plus réussi à faire ça. Ils n'ont plus réussi à faire ce que Dieu a fait. Et dans le verset 15, les magiciens, ils ont dit « C'est le doigt de Dieu. » Alléluia. Donc les magiciens là, ils ont reconnu que c'était Dieu qui a fait ça. Ils ont reconnu que ce n'était pas eux, ils n'arrivaient pas à faire ça, mais c'est Dieu seul qui réussit à faire ça. Alléluia. Notre Dieu, il est puissant. Il y a aussi une autre histoire dans 1 Roi chapitre 18 verset 26. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 26, on a l'histoire d'Élie, et c'est là que Élie, il a lancé un défi au prophète de Baal. Donc le principe du défi, c'est que
chacun va offrir une offrande à son Dieu. Donc les prophètes de Baal vont offrir une offrande à Baal et Élie va offrir une offrande à Dieu. Et donc le Dieu qui aura réussi à faire tomber du feu sur l'autel, sur l'offrande, ce sera lui le vrai Dieu. Donc on va lire le verset 26 au nom de Jésus. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais ils n'eurent ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Amen. Alléluia. Donc les prophètes de Baal, ils ont fait plein de gestes pour appeler Baal. Ils ont dit « Baal, réponds-nous » Il y en a qui se sont prosternés, il y en a qui ont sauté partout, et il y en a qui ont sûrement fait des chansons, des danses et tout. Il y en a sûrement qui ont dit « Allez, on danse, allez, une fois à gauche, puis ensuite une fois à droite, allez, c'est parti, on saute !» Il y en a, ils ont chanté pour Baal. Ils ont dit « Allez, première voix, Baal, réponds-nous !» Deuxième voix, Baal, réponds-nous !» Troisième voix, Baal, réponds-nous !» Et ils ont fait vraiment beaucoup de choses pour appeler Baal. Et ça, du matin jusqu'à midi. Et pourtant, on dit « Mais il n'eut ni voix ni réponse !» Donc, les prophètes de Baal, ils ont fait tout et n'importe quoi, mais Baal n'a pas répondu. Mais, en fait, Baal, il n'a pas répondu là parce que il savait que Jéhovah était là. Et donc, il a eu peur. Et donc il n'a pas osé se montrer. Alléluia. Mais dans le verset 36, c'était au tour d'Élie d'appeler Dieu. Donc au verset 36, c'était la prière d'Élie, et au verset 38, on lit « Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Alléluia. Donc là en plus, Élie, il avait décidé de mettre beaucoup d'eau sur l'autel. Il avait même creusé un fossé pour recueillir toute l'eau qui allait être renversée sur l'offrande et sur le bois et tout. Donc tout était mouillé, tout l'autel, le bois, l'offrande, et il y avait un fossé rempli d'eau. Mais même avec ça, on dit « Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Donc c'est ça le feu de Dieu. Le feu de Dieu, il est puissant, tellement puissant qu'il a absorbé toute l'eau qui a été versée sur l'offrande, sur l'autel. Alléluia, tout a été consumé. Donc Dieu, encore une fois, il a gagné ici parce que c'est toujours lui le plus puissant. Alléluia. Donc toi, n'aie pas peur quand tu es face à des combats parce que tu as quelqu'un qui se bat pour toi et c'est Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. C'est le Dieu le plus puissant qui se bat pour toi. Donc n'aie pas peur. Alléluia. Et confiance en lui. Voilà pour le résumé en français du sermon du sabbat 14 mai 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ankasitraka ny fititsika tao anatin'izay famotinana izay dia tongava amin'ny ambony indrindra fity dia ombanao hatrany any Andriamanitra tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto dia mahereza hatrany hatrany. Dia tahiany Jesosy. Alléluia. Misaotra anareo koa amin'ny fakasitrahana azy fa mampahery anjareo foana ny fakasitrahana izay ataontsika amin'izy ireo. Alléluia. Dia hiditra avy hatrany ary tsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Andao ampandrosotsika ny anabavitsika makirinina. Izy no hivavaka, tsy hivavaka fa hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia mino finaritra tsika ireo dia aoriana ny toroteniny dia miveriny teny mamelapelatra tahaka ny mahazatra. Nambiditso makirinina tahiany Jesosy. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Lasa ireo mbola tsy makirinina zany zafady Tahiany Jesosy antsika rehetra dia manonona fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao. Ary fahasoavan'Andriamanitra ny hanapoka amin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay rehetra manatrika eto. Alléluia. Amen. Resiko fahasoavanao ary afaka hitondra tenin'Andriamanitra androany. Ny tenin'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Hosea 2:2 andiny fahaefatra ka hatramin'ny andinina fahasivy.
Osea atoko faharoa andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahasivy. Vaky teny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mifandahara amin'ireo eny, mifandahara fa izy tsy vady ary izaho tsy vadiny. Ary aoka esory ny fijejoany hiara eo amin'ny tavany sy ny fijangjangany tsy eo amin'ny tratrany. Fandraho hampihanjahanjaiko izy ka hataoko toy ny tamin'ny andro nahaterahany ary hataoko toy ny efitra sy ny tany karakena izy. Eny, ataoko matinketaheta izy. Ary tsy hamindrako fo ny zanany satria zanaka ny fijangjangana ireny. Fa efa nijangajangana ireny ary ilay torontoronina azy efa nanao izay mahamenatra. Fa hoy izy, hanaraka ireny lehilahy ihany aho izay nanome ahy ny haniko haniko sy ny rano hosotroiko sy ny volonondriko sy ny rongoniko sy ny doloiloko ary ny fisotroko. Koa indro hatao ho tampenako tsilo ny lalanao sady hasiako fefy ary tsy hahita izany lalan-kalehana izy. Ary hiezaka hanenjika ireo lehilahiny izy nefa tsy hahatratra azy. Eny, hitady ireo izy nefa tsy hahita dia hanao hoe izy, handeha hody amin'ny vadiko taloha fa niadana aho tamin'izany noho ny ankehitriny. Halleluia, amen. Ny soramandry dia ny hamezan'ny Israely sy ny mbola hampodiany Jehova izy. Mazava ho azy ry havako izany soratra masina izany. Soratra masina izany izay soramandry zany koa dia mazava tsara ry havako fa hoe ny Andriamanitra sy ny zanak'Israely. Atsika dia tsy zanak'Israely fa zanak'Andriamanitra satria avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompony izy ho antsika famonjena. Halleluia, amen. Ary milaza Andriamanitra fa hoe mifandahara amin'ny reninareo. Eny, mifandahara fa izy tsy vadiko ary izaho tsy vadiny. Ary aoka esory ny fijejoany hiara eo amin'ny tavany sy ny fijangjangany tsy eo amin'ny tratrany. Halleluia, amen. Ito ry havako ny reny dia fiangona. Raha endrika ny reny fiangona satria niteraka. Atsika le niteran'Andriamanitra, atsika le nateraka ho an'i Jesosy Kristy tompo. Halleluia. Mifandahara amin'ny reninareo izy. Mifandahara fa izy tsy vadiko ary izaho tsy vadiny. Eny, aoka esory ny fijejoany hiara eo amin'ny tavany sy ny fijangjangany tsy eo amin'ny tratrany. Nisy fisarahana teto ry havako ny zanak'Israely sy ny Andriamanitra, ny Andriamanitra ray. Dia milaza hoe mifandahara, nisy zavatra nikoronta, nisy zavatra tsy tian'Andriamanitra nataony zanak'Israely reo ry havako satria niala tao amin'ny Andriamanitra, nilaza Andriamanitra hoe zaho tsy vadiny izy ary izy tsy vadiko. Grave nge zany ry havako, zaho tsy vadiny ary izy tsy vadiko izy. Mifandahara izy, alaminy, misy zavatra hoe asany ilaminy. Raha ifandahitra reto dia mety hoe misy zavatra, raha ifandahitra dia misy zavatra ilamina mety ho fanampody izy rery havako. Hoe iala aminjareo ny fijejoany. Ilay fijejoana sy fijangjangana no nampisaraka izy ireo. Zany no nampikorontana tokantrano teto ry havako, ny fijejoana sy ny fijangjangana. Ary izy nilaza amin'ny andininy fahadimy dia manao hoe fandraho hampihanjahanjaiko izy ka hataoko toy ny tamin'ny andro nahaterahany ary hataoko toy ny efitra sy ny tany karakena izy. Eny, hataoko matinketaheta izy. Ry havako, raha tsy fandahitra zareo ary tsy hiala amin'izany fijejoana sy fijangjangana zany zanak'Israely ry havako, tsy hahazo rano sotroina ry havako, ho faty ry havako satria hitanjaka tahaka izy nivoaka avy tao an-kibony reny. Fahamenarana izany ry havako, sitrapon'Andriamanitra. Betsaka ry havako atsika manao an'izany ry havako, hoe tafiditra amin'ny fijangjangana manompo Andriamanitra dia mijangajanga ry havako, mijejojejo ho atsika rehetrarehetra izay mbola manao hoe manompo vady hafa izay hoe tsy Andriamanitra ry havako. Ary Andriamanitra hampakatra atsika any amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy tokony ataontsika ry havako andeha hanompo vady hafa ry havako fa vady ao an-trano ihany no ho tompontsika ry havako. Hiala amin'ny fijejoana izany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry namako, aoka anao dia tarik'olo dia andeha hivavaka anao sitrapon'Andriamanitra hiala amin'izany fijejoana sy fijangjangana izany ry havako. Ho anao izay mbola vifoha ry havako dia aoka anao andeha hanompo an'Andriamanitra, amin'ny Andriamanitra tsy manaiky fijangjangana sy fijejoana ry havako satria izany no Andriamanitra velona ary hampody atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay ilay Jesosy Kristy tompo.
Ary izy milaza fa hoe ary tsy hamindrako fo ny zanany satria zanaky ny fijangjangana ireny. Olona rehetrarehetra tominao hivavaka ry havako nefa anao ao anatin'ny fijejoana, fijangjangana, reny fohafanahy ry havako. Anao zay mbola hoe voakasika nyity toriteny ity ry havako, hoe aza mandany ny fotoana lava ry havako fa ekeo Andriamanitra zay tsy maneky fijejoana, Andriamanitra zay tsy maneky fijangjangana, izay niany Andriamanitra velona ry havako, izay niany Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra ry havako, le Jesosy Kristy tompo. Izany no lalana marina, izany lalana ny fahamarinana ry havako hoe izay tsy maneky fijangjangana sy ny fijejoana izany ry havako. Ary tsy hamindrany fo na de olo taritintsika aza, tsika mitariky olo andeha hivavaka nefa tany feno fijangjangana, tany feno fijejoana no taomantsika olo andeha hivavaka ry havako. Fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Okany anao taon'olo, jereny ny fitafiny olona zay mitona anao, jereny ny zavatra ataony, moa ve ao anatin'ny fijangjangana, moa ve ao anatin'ny fijejoana. Raha manao an'izany ry havako, tsy tokony hidirantsika ny olo manao an'izany, tsy tokony ndeha hoe arahintsika, henontsika izany teneniny izany satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy eto ry havako, hampisaraka izy ireo. Ary milaza izy fa efa nijangajanga ny reniny, eny ilainy trotoroany azy efa nanao izay mahamenatra. Efa nijangajanga satria efa nanota ny reniny de hanota koa ny zanany. Notao na de manao pataloha anao na hoe manao pataloha, manao mini jupe anao mitanjatanjaka eny tany rehetrarehetra regny. No tarina rehetrarehetra de mitariky tahaka iny koa de hoe mijangajanga, mijejojejo tahaka an'iny. Ary no mijangajanga de mpanompy de mivavaka edy de mbola manao asa hafa kely ery de tahaka iny koa n'olo rehetrarehetra tarihinao ry havako. Okany atsika zay rehetra hoe mbola manana eritreritry hoe ty vavaka le voahantson'Andriamanitra amity toroteny ty, aza mba mijery ny olo hoe mbola fijejojejoana manao mini-sorte regny no andeha hinontsika zavatra teneny fa mizahava olo mba hoe maneky sitrapon'Andriamanitra miala am'izany fijejojejoana sy fijangjangana izany ry havako. Izany no sitrapon'Andriamanitra. Ary izy de milaza hoe ary izy milaza amin'ny andininy fahafito. Milaza hoe fa hoy izy hanaraka ireny lehilahy ihany izay nanome ahiny haniko haniko sy ny rano hosotroko sy ny vononondriko sy ny rongoniko sy ny doloiloko ary ny fisotroko. Alleluia. Fisotroko. Alleluia. Amen. Hanaraka ireny lehilahy ireny. Izy de manana tokantrano. De ny zanak'Israely de fa nanompo an'Andriamanitra nefa mbola mijangajanga maneha amin'Andriamanitra kafa. Ireto lehilahy reto ndreka fijangjangana koa de nisy vadina nivelany Andriamanitra ny tompony tany hafa tany ry havako de handeha hanaraka izy regny izy ry havako. Nefa ino izy Andriamanitra teto sady ary izy izy Andriamanitra teto koa indro ho tampenako tsilo ny lalanao sady hasiako fefy ary tsy hahita izay ny lalan-kalehana izany izy. Ihany izy. Alleluia. Amen. Isoragna ny Andriamanitra hanisy tsilo amin'ny lalagna alehanao raha handeha hany amin'ny fijangjangana ianao, raha handeha hany amin'ny fijejojejoana anao, handeha hany amin'ny fanompoan-tsampy ianao ry havako. Isoragna ny Andriamanitra nanao an'izany, hanisy tsilo amin'ny lalanao ka tsy ahita iny lehilahy andeha arahana iny, andeha hanaraka ny lehilahy misy lambako tafina, misy haniko hoanina, misy zavatra rehetrarehetra regny nefa tsy hampihody ianao amin'ny fiainana mandrakizay ry havako. Mahazo fiainana eto an-tany fotsiny ianao fa nefa tsy mahazo fiainana mandrakizay. Tatitiny eto an-tany de kely ry havako. Ary izy milaza fa hoe asiako tsilo izy. Asian'Andriamanitra olana eo aminao. Tsy afaka hikanina izany ry havako. Ary mafy de mafy amin'izany satria tian'Andriamanitra tsika tsy jejojejo, tian'Andriamanitra tsika hoe tsy variagna amin'ny sakafo hoanitsika sy rano sotrointsika ary lamba tapintsika ry havako. Fa tian'Andriamanitra tsika ao amin'Andriamanitra atantsika zavatra rehetrarehetra, misy zavatra zay ilaintsika rehetrarehetra ka handeha amin'ny fiainana mandrakizay izany. Ary izy milaza amin'ny andininy fahasivy fa ary hiezaka hanenjika ireny lehilahy izy nefa tsy hahatratra azy. Eny hitady ireo izy nefa tsy hahita. Dia hanao hoe izy handeha hody amin'ny vadiko taloha aho fa niadana aho tamin'izay noho ny ankehitriny. Alleluia. Amen. Milaza izy fa hoe hiezaka mindro regny, miezaka tsika mitady vahaolana amin'izay olana eo anatrehantsika ndrendray hoe mandeha nanompo sampy de bloqué tagny vola ry havako de
verina eo anatrehan'Andriamanitra dia izany no ampidin'Andriamanitra antsika rehefa antsika zavatra tsy afa dia hanaka miadradradratra eo an'Andriamanitra. Andriamanitra vonjeo ahy, Andriamanitra tahio ahy fa tena mafy izay mahazo ahy. Hiverina eo amin'ny vadintsika taloha ilay Andriamanitra tsy tonga izay hanomentsika fiadanana fitsahara ary hitondra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Izany no tian'Andriamanitra atao amintsika olombelona ry havako fa antsika foana no maneasia dia engania ny antsika ry havako hiala amin'izany fijejojoana sy fijanjangana izany. Raha anao mbola hivavaka ry havako, raha anao voakasika n'ity toriteny ity ry havako fa izao teny izao dia miantso anao handeha amin'ny fiainana mandrakizay ry havako fa tsy ho eto ambony tany fotsiny ary eto ambony tany dia efa miadana satria Andriamanitra dia tompony zavatra rehetra rehetra hanome anao fiainana sy fiadanana izy ry havako. Mino afo ampahirana tokoa izany ten'Andriamanitra izany dia isaorana Andriamanitra. Alleluia, amen. Alleluia. Izy ary tenteny sosasosa mihitsy izany toriteny zany fa tena misosasosa manomboka mandrapatapotra tonga dia tsy akijanona, tsy fahasiahana akory izany na tsy fitiavana fa tena fitiavana anao zany. Ary ny tenin'Andriamanitra teo dia mitenina anao hoe asiako tsilo, indro tapenako tsilo ny lalanao dia nasiako fefy. Alleluia. Izany toriteny izany koa dia tsilo izany ary fefy mba hahatonga anao tsy ho lasa any amin'ny lalana diso dia any amin'ny lalan'ny fijangajangana raha lasana vavy-malala. Ity ten'Andriamanitra ity fampitandremana ngezabe ity ary tokony hampisaina antsika rehetra izay miaino eto indray androany. Ny zava-mahafinaritra raha misy miaino izany toriteny izany dia ohatran'ny hoe Andriamanitra masiaka fa tsy Andriamanitra masiaka izany fa Andriamanitra hentitra ary Andriamanitra mbola tia. Ary izao ny zavatra tenenin'ilay ten'Andriamanitra, ny hamaizana ny Israely sy ny mbola ampidian'i Jehovah azy. Mahari-posa be famindrapo io Andriamanitra toriana aminao io. Fa na dia mahafoy azy izy na dia manafay ary izy dia mbola mamerina, mbola mampody ihany, mampody vady na dia vady maditra dia mbola mampody vady ihany. Hosea 2:2 novakiny teo fa za kosa nomboka amin'ny 2:7 novakiko hatrany ambanimbany ihany novakiko daholo. Nazy mbola jany teo amin'ny 2:7 za raha mamelabelatra dia ataoko mihoatra ny 2:7. Alleluia. Angela io mbola tsy narabaiko teo aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny famelabelana dia aloha arabaina izy mbola ranabavy tsiry amboara-mielona nambina dia Samina soa ofisialy mihaja malala randry ireo mbola tsy narabaiko daholo dia tahiny Jesosy daholo isika rehetra rehetra. Alleluia. Hoy ilay tenin'Andriamanitra mifandara amindreninareo, eno mifandara fa izy tsy vadiko ary za tsy vady. Ny tenin'Andriamanitra nefa hoe miverena akory zazam-piodana fa za ihany no inona hozy izy no vadinareo. Eto ilay antsika dia mahita Andriamanitra miteny hoe na fandahatra amin'ny reninareo any, fandahatra any izay fanarahanareo any fa izy tsy vadiko ary za tsy vady. Ny kodiny hoe reny atao amin'ny baiboly dia fiangonana. Miresaka hoe reny zany ny tenin'Andriamanitra dia fiangonana izy izay. Dia eto izany dia tahaka ny hoe fandahatra amin'ny fiangonanareo, fandahatra amin'ny fiangonanareo tsy vadiko ary za tsy vadiny. Alozy izany tsy te hifandahatra intsony Andriamanitra ilay teny hoe avy ary hifandahatra isika. Tonga amin'ny ambony indrindra ranabavy Makrina dia hamaly fitianao anie Jesosy amin'izany tenin'Andriamanitra mamy izay nentinao teto izany ary hanositra anao foana izy dia hanandrasanao foana izy dia hametraka anao solovavany hatrany ary dia izy hanolotra ny fotoana lanina no mananao an'izany toriteny izany fa dia tahin'ny Tompo ianao. Amen. Dia misaotra ireo koa mankasitraka azy mampahery azy ireny ireny fampaherezana izay ataonareo sy fankasitrahana ireny.
teto zany a dia tsy te hifandahatra ntsony Andriamanitra fo zany dana fandahatra any dana fandahatra any amin'ny fiangonana ao any dana fandahatra any amin'ny amparopin'Andriamanitra anao any dana fandahatra amin'ny fenitra ny sata ny lalàna ny feno fiangonana zay dana ny fandahatra fa za tsy vadiny a ary izy tsy vady misy fisarahana zany eto misy divorce zany eto ry havana malala fa loza zany fiangonana manao divorce amin'Andriamanitra zany a loza izany hoe fiangonana nanao divorce tamin'Andriamanitra eto tsika dia resaka zavatra materiel iresaka zavatra izay mahafatifaty atsika olombelona dia ny zavatra raha materialy ny zavatra tsapain'ny tanana ny zavatra hitan'ny maso ny zavatra iainana ny zavatra mamirapiratra ny zavatra mandona mivantana ny nofontsika zao ilay zavatra mitranga ilay fiangonana zany a ilay reny zany a tamin'ny voalohany ny vady tamin'ilay ray dia tsy isa fa Jehovah Andriamanitra fa ny olana dia zao ny vady teo aloha ny vady teo dia netiny natao fa rehefa tato aoriana dia nosalovanina ny lehilahy anankiray ary io lehilahy anankiray io a nisalovana teo dia nampanantena azy fiainana tsaratsara kokoa nampanantena azy zavatra tsaratsara kokoa nampanantena azy tombontsoa mitraika amin'ny vatany kokoa dia tsy iza io a fa ny devoly io lehilahy lazaina io a hoe efa nijangajangany reniny eny ilay nitorotoronina azy efa nanao izay mamenatra fa hoy izy anaraka ireo lehilahy ko ihany a ary amin'ny mampijangajanga azy a dia ireo lehilahy koa izy fa tsy ilay lehilahy kokoa ary fa ireo lehilahy zany hoe maro izy ireo ary hoy izy anaraka ireo lehilahy koa izay manome any aniko sy ny ranosotroko sy ny volonondriko sy ny rongoniko sy ny diliriko ary ny fisotroko mahatonga an'io lehilahy maro a dia isaky ny zavatra ray dia lehilahy ray isaky ny zavatra ray dia lehilahy ray lehilahy ray zany zao a nanome azy ihany koa hanina dia tio lehilahy io ihany koa manome azy ranosoa nefa mety efa lehilahy samihafa ihany koa ny volonondriko sy ny rongoniko ny metraika any resaka sakafo a dia lehilahy ray ny metraikitra ny resaka fanafinany vatana fanafanana fiarovana dia lehilahy anankiray ary ny fidililo sy ny fisorona zany hoe dililo sy ny fisotroka zany hoe ny rendrarendra maro isan-karazany eo amboniny zavatra izay ilaina dia efa lehilahy ray hafa koa ny devoly a mahay manome zavatra fa ny devoly a tsy mahay ary tsy mahafoy manome zavatra complet raha ny tenenitsika hoe Andriamanitra na dia ataoko hoe mana izay nomeny ary izay nitoriantsika vao aingana ao anatin'ny mana dia tena hitanao io tsy hoe misy fahafoizan'Andriamanitra nataony tao daholo miotrikaina rehetrarehetra alleloia fa raha ny devoly ny nanome mana dia tsy haiko rehefa nan'ilay mofo tsy mofo fa ilay ohatry ny misy sakafon-jaza zay tsy dia tiana omena ny zanaka ohatry ny éponge ohatry ny mihevitrevitra zay ohatra bonbon izy a dia mihevitrevitra fahafa iny mihinana an'izy ianao dia mivongovongo ao ambava izy dia avy eo ohatry ny tsy hitanao hoe lasa izy tsy tadidiko ianarana sakafo raha ny devoly ny nanome mana dia mety mahafonjafonja be ohatra tsisy tsirony mety ohatry ny tsirona ovy ohatra
reo ny ovy mahatsetsitsetsina be fa tsisy tsikony iny ovy raha mahafantatra olona mihinana ovy am'izao ampangotrana fotsiny ovy de iny ny sakafo ny tena tiany ny devoly tsy mahay sady manome arena no manome fiadanana ny devoly tsy mahay sady manome ohatra hoe vehivavy tsara tarehy nefa koa endry raha mitady vady ny olona ray ny devoly tsy mahay manome trano be tonga de efa misy fifankatiavana mafano ao anatiny ao tsy hain'ny devoly zany fa trano mely fa mifandritaka miady mifampitory eny amin'ny fitsarana samy tsisy tompony trano ny mpivady rehefa nita zany trano be mipetraka fotsiny tena holo satria ho an'inona miady izy mivady de tsy avena amin'ny fitsarana samy misy tompony de eo fotsiny le trano be misy zany misy zany le havana voaka ny didy samy tsisy mahazo samy trano tsisy tompony farany lasa ny fanjakana le trano loza ny devoly mahay manome tomobila tsara tarehy fa i tomobila tsara tarehy ihany no manimbotra ny ain'le olona manao accident amin'iny misy an'le acteur taloha nalaza be tia manao course tomobila be izy vao nanomboka nalaza ka tamin'ny nanomboka tamin'izany de efa nanomboka nalaza ny fanaovana pacte amin'ny satana de mba lasa malaza tena nataony nalaza tamin'ny film tokoa de tia tomobila be de nomeny tomobila Porsche tamin'izany Porsche 356 tadidiko misy de capotable nomeny an'iny iny ihany no namono azy nidona tamin'ny boto de maty tsy tratra nidona tamin'ny hazo anaraka reo lehilahy koa sisy satria maninona misy zavatra andry eto zany de misy vady materialista mino fa nahitan'izany zao tsika mety misy aminareo any mety vehivavy materialista na lehilahy materialista koa zany hoe tsy le olona ny tena tiany fa tiany le olona satria misy andreto zavatra reto be de be mivavana reo rahalahy zay mbola rahalahy kely mitady vady mba tsy ho sendrana vehivavy materialista fa raha sendrana vehivavy materialista nareo de ozy nareo ty be anay izy ty fa tsy anao ny tiany fa le materiel eo aminao le zavatra eo aminao andeha anaraka reo lehilahy koa izy izy izay manome haniko hoaniko sy rano hosotroko volon'ondriko sy ny rongoniko ny diloiloko sy ny fisotroko tsy nisy mihitsy hoe ilay lehilahy nanome fitiavana ana tsisy raharay iny an'izany ny vehivavy materialista matetika tsy de raharay iny zay fitiavana zany tsy de raharay iny be de be zao ny olona mialatsiny mety miresy lahatra amin'ny teneniko ty anao miala vany misy tomobila tsara tarehy fity raha mety tsy hitanao akory zay olona ao anatiny vovitan'iny le vehivavy de manova fandeha mety manova tena tsy mahita an'le lehilahy mihitsy tsy mahita le tomobila mihitsy nefa ny atao zay ahitana mety manarakaraka kely trottoir de fandeha tamin'ny voalohany mandeha tsara andeha hamonjy zavatra ino misy tomobila tsara tarehy be ao sady mety variana ihany jereo jerena an'le fitaratra ihany le tomobila io efa akaiky tsy fantany kory zay anatin'ny tomobila iny izy fa ny zavatra fantany tsara ty tomobila ty betsaka ny olona ny vehivavy na ny lehilahy ihany koa misy koa nge lehilahy be deaibe misy an'le lehilahy 420 taona manambady vehivavy 90 taona iny zao mialatsiny anareo zay 90 taona aloha fa ohatrany tsy de mety ihany efa tena fa kosa manam-bola raha matoa de zay zao tsy fitiavana ka ity reny ilay nylazainy ity de zao fandahara amin'ny reninareo fandahara amin'ny fizy tsy vadiko satria zao
mahita lehilahy hafa izy ilay fiangonana izay tokony fiangonana ho ampakarina de lasa fiangonana milavina fa tsy vadika io izy Andriamanitra. Izy koa moa tsy laitra fa zao zavatra teneniny naraka an'ireo lehilahy kany aka reo manome anako aniko sy nanosotrokoko ny volon'oriko sy ny rongoniko sy ny diloriko sy ary ny fisotroko tsisy mihitsy io ny tia nefa le vady voalohany de Jehovahandriamanitra ny ambony indrindra ananany sy omeny isan'andro de fitiavana. Inona tinao lehilahy mavidy tomobily anao sa lehilahy tena tia be anao raha navavy de rehefa tia be anao izy de lazay mifameny anao ny volana sy ny kintana mandainga ihany koa izy nefa tomobily ary tsy voavidina anao izy ny tianareo zany atsika afaka hiaina amin'ny tafilanitra sy raha mangatsika ka fitiavana mahavoky tsy mahavoky fa ilaina ka le vady voalohany ingerana sady manam-pitiavana manana ny zavatra rehetraretra saingy zao ity Andriamanitra ity halleloia vadiko tiako nefa vonanomboka ny fifadikana de efa mena fisoloana ny tomobily ny tato an-trano. Halleloia. Le vady anankiray misy lehilahy anankiroa zany eto ndray Jehovahandriamanitra ndray ny devoly de isika no fiangonana le vady voalohany sady tiatsika manam-pitiavana fa izy ndray tsy de miresaka ny zavatry ny nofo izy tsy de miresadresaka matetika ny zavatry nofo fa zavatra manidina foana ny azy ndresahany aza miara rena nareo aty andaniny aty an-tany fa any an-danitra any tsy misy kalalao sy vara sy arafesina manimba miresaka aza misaina ny ety ambany fa saina ny any ambony. Hitanao samy hafa ny toetran'reto vady anankiroa reto lehilahy anankiroa reto samy hafa be mihitsy fa nyre tonga de mpanome resaka zava-materialy zavatry ny nofo haniko hoanina ranosotrona volon'ondry rongony fotsy zavatra lafo vidy zany karazana akanjo zany diloilo sy ny fisotroko omeny le ray anankiray tsy manana an'izany fa ny ambony indrindra eo aminy de ny fitiavana de ozy ny olona hoe za tsy afaka hiaina amin'ny fitiavana ny fitiavanao tsy ampy fitiavanao tsy afaka anafy ny fitiavanao tsy afaka ny avoky de lasa izy nandeha za naraka an'le lako zava-doza misy rahalahy fantatray pastera mitandrina fahamasinana ohatra antsika zao izy mitandrina sabata tena tantarantenana izy te rehefa tantarako aminao eto fa efa lodomandrony izy de efa tapotra ny fiazakazahany fa zao ny zavatra antranga zoko be atsika teo aloha teo izy resaka fitandremana sabata sy fahasaro-piaro amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana zany ary niady mafy tam'izany izy nitory ny fahamarinana ohatra antsika zao mihitsy de nitory ny amin'ny andro sabata ny amin'ny biby maloto ny amin'ny ohatra zao tsika zao mihitsy niady mafy nitory de nanokatra fiangonana de nanomboka ny betsaka ny olona de nanomboka nanova olona pataloha nentin'ny vehivavy niditra tao fa mivoaka tao zipo lava fo maloto ny nentin'ny olona niditra tao fa mivoaka ao fo feno fitiavana
dia nanova olona nampiasain'andriamanitra nanova olona zany rahalahy zany ary zay dia mpitoroteny tao anatin'ny radio any tamin'izany fotoana zany fa zao le rahalahy zay a somary tiatia misakafo tia zavatra ivelany samy tian'izany daholo tsika fa le degré-any mety samihafa ary zao ny tadidinao ty teniko ty misy maso a manara-maso atsika rehetrarehetra andriamanitra te mpandinika ny fo ary mampatatra ny fo ary mpandinika ny fo fa ny devoly koa mafantatra ny ao an-tsaintsika ary fantatry ny devoly jerena isan'andro tsika dia fantany hoe aiza no point faible atsika hiatakena atsika dia io rahalahy io a misy fiangonana ngeza be any ivelany nanantona azy zako hoe manitsy nanantona kely zany tany fandarantsika ty misy rangahy amerikanina mino fa pisoloky dia niteny izy hoe andatsika mbanao projet miaraka ozy izy amin'ny asan'andriamanitra ataonao io dia niteneko izy hoe ataovy tsara toy izy ny ianao a ny aly mba kely eto mba toizako ihany koa fa mbola tsy te hifangaroaro aloha za tsy hatambatra ny hery kory fa dia alao izy mba herikesika keto tsara toko fa 19 mandehana amin'izao herinao zao fa ty rahalahy ty a nisy fiangonana ngezabe a any ivelany fampiresaka taminy dia zao ny nataony fiangonana io ndao hiara-iasitsika ozy izy dia inona no tsy ampy aminareo a fa hotoanana iara-bolonareo zay ilainareo inona aby zavatra ilainareo a amin'ny asan'andriamanitra mila tomobile oui monsieur mila tomobile manao ny toe-bola ampy sa tsy anakely ny vola ampiana ra-bola zany ohatrina ny ilaina ary ny fiangonana toatry ny hitaro le fiangonana hitaro ampiakaro ohatrina ny devian'ny fantarana fiangonana ataotsika zany tantara tena nisy zany teniko anao zany dia raikitra ny fiaraha-miasa fa zao izy izy a tohanana ianareo a tomany mampiony mahita an'izany satria tantara mampalahelo anay mantsy zany mba tsy hoe zavatra mahafaly akory sanatria fa tantarantsika kosa mba hoanatra ho atsika rehetrarehetra ary andraisantsika lesona fa zao ny condition tao anatin'izay rehetrarehetra zay ny condition dia zao misy mpitoroteny avy any amin'le fiangonana alefa amin'izay a makao amin'ny pastera petraka ao mihitsiny dia manomboka mitoroteny ao a io a pastera izay alefa n'ilay fiangonana lehibe mamatsiara-bola ny zavatra notoriny pastera hatramin'izay a dia ohatrany zavatra torintsika izao mandeha naryavana malala amin'ny fahamarinana nareo vehivavy tany amin'ny fahamasinana manana fahadiova-po zay fa dia amin'ny sabata indray sambatra zay manao sabata ho fafinaretany sisa samikasika zava-maloto nareo zava-padina fa tsy tian'andriamanitra rehefa maloto fa zao mitory indray le pastera nalefa taria narefa ny avy any am-piangonana dia mitory mifanohatra amin'izany nareo nanabavy karakarao ny vatanareo asa tanan'andriamanitra nareo taka ny voninkazo anareo manaova metimety amboary ny tarehanareo amboary ny vatanareo ampiseho izy mba tena valeranareo mikotrany gaga ihany ny olona hoe ahoana ary zany ipastera amin'io a tsy dia afaka ny teny firy satria efa nisy zavatra ny raisiny
efa trano mijoalajoala tomobila ve ny tsepahazo mamatikena maso ihany de tsy de niteny tonga am'izay ny avy any anatin'ny avy any am'le fiangonandehibe fa miperaperaka atao zany ny zavatra rehetra fa voavatsy vola rehetrarehetra hoe zao a aza mitory an'le resaka sabata ntsony ianao aza torianareo an'izany ntsony ny olona resaka pataloha sy anina sy foy zany fa tsy mifandraiky amin'ny zavatra tsika ny ataotsika de zabazoto an'ireo olo reo ivavaka de mandeha tsikelikely eny e misosika tsikelikely eny e nanomboka gaga ny olona pino tao am-piangonana ahoana zany pastera fa ohatry ny de nitenenana am'izay tam'izany hoe atsaro a le fitombavaka rehefa sabata fa ovay rehefa lahady am'izay fa io ny tena mampalalaka ny olona de mba niteny aminy pastera hoe tena sarotra be zany fa tena efa zany nitezanan'ireo olo reo fa nitezanan'ireo olo reo a efa nitezana hitandra ny andro sabata tena possible tena mety malahelo reo ary mety lasy reo de zao niteny avy any am-piangonana lehibe hoe raha lasy reo a de aza matahotra fa natafika masina foana tsika de vo solon'Andriamanitra reo fa aza matahotra de tapahana ny fitombavaka sabata novaina ny fitombavaka lahady miaraka amin'ny zava-maneno rehetrarehetra sy ny sisa amin'ny teny frantsay am'izay ny toriteny misy ny mpandika teny satria miteny frantsay ny avy any amin'ny fiangonana lehibe tsy nataten'iny ny olona be de be de miala ohatrany hoe zay zany zao a sanatry tsisy ane zany sanatry avoko ipito mandifotr'olona ohatrany zay zao tsika reto de efa misy zavatra mahasatra anareo de miova tampoka am'izay zay mivady ary fampirazana kandapa atao tsy nanao solomaso da tsy nanao kavina androany ary sondolahy to ohatrany tsy nga tsy nanao lokomena karakarao ny vatana fa ino ary rodina nga tsy rodina to mbola manao le zipo lavalava be ihany ohatra zany indre to sarodoanareo azory fa de antitra be oatra masery de manomboka gaga angambonareo a satsy gaga isoa meva atao ohatry ny ohatry zany de manomboka gaga ny olona ary zao miala ny olona betsaka ny olana nefa de averiko ihany i pastera efa nandray haniko hoanina rano sotroina volon'ondry a rongony a diloilo a ary fisotro avy tamin'izany lehilahy zany iza le lehilahy lena le lehilahy amin'le pastera be amin'le fiangonana lehibe efa nandray efa ny consommer de tsy nampaninana pastera nahita olona miala satria reo olo reo ina moa nomenindreo rakitra kely 500 sy sisa isan'andro isaky ny sabata miohatra am'le euro be nanoanana ny asan'Andriamanitra nanotarana ny fiangonana novaina ny zava-manendry sy ny sisa tsy afaka nyteny de nisy voisa amin'ny lasa tanana am'izay mipino voisa lasa daholo ny olona miparitaka raisy zany hoe lasa daholo nareo satria zay niovo na inonareo natonga nareo teto zavatra tsy tianareo ny tandrina sabata zany tsy tianareo ny zavatra natoriana fa efa nanomboka nitarihan'Andriamanitra nareo hiditra amin'ny fahamarinana nafantatra amin'ny fahamarinana fa zay ndray no nivadika be tsisy an'izany sabata zany revana fa ny andro rehetra mitovy daotra nareo aza manaiky rebireben'ny olona sa nitonga hatramin'izany am'izay le raha mpitorytenyle avy amin'ny fiangonana lehibe nitoriany am'izay le hoe efa nidivon'i Jesosy tena daholo ny zavatrarehetra fatanao ny zavatra nitranga pastera tsy nina kisoa efa hatramina taona maro tonga ny fampianarana avy any amin'ny fiangonana lehibe tsika tsy mifadifady an'izany nina reo no mifady an'izany zavatra nataony ny asa tanan'Andriamanitra tsika natao anjaka amin'ny zavaboary rehetra ho any
tadidiko mihitsy ny tenin'izay paster zay verina nina kisoa izy menakavy verina nina kisoa tena nytany ny olona zay mbola tsy ninana mitovy aho hoe niarany bavaka sy niarany azakazaka de ahoana lalaza nareo de ahoana de tsy nanina venareo de zao mivaly teniny na raharary andokely fotsiny zay tamin'ny voaloha fa tsy maninony zany avy eo tsy maninony inona ny zavatra nitranga nitoy nanokatra hôtely mihitsy paster vandravandra gagan'ny vahoaka eran'ny tanàna ilay olona zay isaky ny metsena iny paster ty paster ny anomby tsy mbola nikasika tamin'ny enakisoa io afa mihitsy tsy mbola didina tamin'ny enakisoa ty andro ty i paster le isaky ny mandeha mariazy na mandeha anina de mifantatry ny olona le manangatanana zay tsy mianana an'le lavavava inona ny zavatra tranga nanokatra hôtely izy eo an-tanàna eo akaiky fiangonana de nasizy soratra hoe zava-misy an'io koteleta enakisoa voanjobory sofokisosy crevety gaga ny olona everiny olona fa vidéo gaga tamin'ny voalohany everiny olona fa hoe sangisangy zaro-tena sangisangy ka nanaraka an'ireo relany am'izay lasa nanaraka an'ireo lehilahy jesosy kibo zay tena nyvadiny zay efa tao anatin'izany hoe miaina tamin'ny fahamasina androany grenany lokomena rapitso maitsomaitso maso tonga de efa tsisy ohatry zany voakavany taole am'izay slim maretrarehetra meny olona tamin'izany meny olona zay mbola nina kisoa foana fa nahita azy tsy ninona tao anatin'ny taona maro nareo inge efa tenenina hoe zavatra tsara io ampiarahana ny voanjobory le tongony iny tena riavana ny olona ny me fa zay tamin'izany teneninay nareo fa zay na lahelo be jesosy io jesosy taona maromaro taterina nodimandry paster ary le fodimandry ny tena nampalahelo satria zao ny tena mahatonga izy mampalahelo eto ny zanak'Israely de mbola nytenenin'Andriamanitra rehefa nyteny hoe andeha anaraka an'le lahana ihany zay zay manome anay ihany koa anina de rano sotroina volon'ondry sy rongony fotsy sy diloily sy fisotry anao ngana nome anay an'izany zay andeha anaraka an'le lahanay zao no nataon'Andriamanitra le manankarem-pahasoavana ary mahay manapaka ny zavatra rehetra zao no tenenina ko indro ho tapenako tsilo ny lalanao sady asiko fefy ary tsy tany lalakalehany izy ary ezaka nendrikareo lelany izy fa tsy hatratra azy eny hitady reo izy nefa tsy ahita de anao amin'ny hoe andeha oly any avadiko taloha fa niadana tam'izay noho ny ankehitriny 10 ary tsy fantany fa za Jehova ngenina mihaza mivaritsy ny rano voaloboka sy ny diloilo sady nataoko be ange vola fotsiny sy ny volamenany izay ny laniny ho an'ny Baly tsy fantatry ty le vehivavy ty fa tsy reo lelahany reo no natonga azy botrabotra sy mbola niadana ohatriny io fa mbola fahasoavana avy amin'ilay vadiny taloha ozy Andriamanitra tsy fantany fa za ngenina mihazo vary sy ramboloboka sy diloilo fizy nyetrehitra fa iny lehilahy napanapana tena zavatra azy tsy ry havana diso hevitra ity vehivavy ity andeha anaraka any lehilahanay netin'le lehilahy jangajanga fotsiny tsy namelany natamingana sotroray misy olona zay aty andafy aty efa antitra raha matoa io marary misy devoly de ozy izy le ranabavy hoe pastera
antozy izy fa misy vehivavy aty a dia livretsika vazaha. Io raha mato io a nanao pacte tamin'ny Satana fony fahatanorany. Dia rehefa antitra dia ngady devoly manome anao fiadanana izany. Raha ianao pacte dia amin'i Jesosy manao pacte dia ho hitanao zany fahasambarana na tsy nangatanao azy omeny anao. Fa tena teneko anao fa zany olo zany vao hivavahana dia mivadika bibilava io lelany io dia mivadika bibilava ny feoany feoana bibilava dia masony tonga dia mivadika bibilava tena hoe tsy nahita an'izany anareo tonga dia lelany io tonga dia ohatran'ny lelana bibilava ireny vao manomboka hivavahana tonga dia tsy mahatsiaro saina hibebaka sy ny sisa zany. Hitanareo a olona ohatra manompo sampy na lohody fity na lohody tsy fantatro teny na hoe olona tena mpijankajanga mpisotro toaka mpivoaka rongony sy ny sisa mpangalatra mpamono olona mbola mora ny haverenan'izany amin'Andriamanitra noho ny olona manao pacte fifanarahana mazava mihitsy amin'ny devoly. Tsy avela amin'ny devoly fa raha misy olona nanao pacte aminy zato maniry te hiala aminy dia ao amin'Andriamanitra. Raha misy anankiray amin'ireny na roa tonga ao amin'Andriamanitra dia misaola an'Andriamanitra. Misy lehilahy kely anankiray zay nataony délivrance taloha efa ela be. Dia izy io tena nanao pacte tamin'ny Satana mihitsy. Dia zareo mivorony vory zareo amina toerana anankiray izy be dia mivory tsiroroa. Dia ampanaovany ilay devoly misy contrat zay tantarainy any mihitsy misy cahier be avany dia misy contrat. Dia le contrat io hafahafa be mihitsy fomba famaky an'ilay izy. Dia inona moa le misy ohatran'ny zavatra hoe ohatran'ny hoe ny temps ampiasaina azy tsy temps présent dia tsy temps futur ihany koa fa efa temps passé ohatran'ny hoe efa nisy zavatra niainanao zany fa sy niavinao fotsiny sisa. Hafahafa be le izy antantarainy anay teo moa le izy. Dia ohatran'ny hoe ohatra zany zao hoe manao fifanarahana ara-barotra tsika dia ohatra zany teny ao anatin'ilay izy hoe ity fifanarahana dia natao an'io dia daty androany fa le daty amin'ilay izy ohatran'ny hoe natao tamin'ny taona 2000 fa androany vao sy niavinao. Zany hoe ataony devoly fantatry ny olona mihitsy fa efa ny consommer an'ilay efa ny consommenao ny zavatra avy aminy. Ary rehefa olona manao pacte amin'ny Satana dia tadidio ity zavatra ity. Tadidio ity zavatra ity. Tsy avelan'ny devoly moramora zany ianao. Nga izy adalako fetsifetsy ianao nalainao ve ny volany dia niainanao ve ny vola aman-karena nanaovanao fiainana sy ny sisa. Toy izany hoe hiala moramora fa andeha mba hivavaka ho any an-danitra. Zany hoe azonao ny fandriana mafana sy ny valala manatody. Dia iny fomba filaza an'izany. Hitanao ato amin'ny Isaia misy tenin'Andriamanitra. Azafady ao amin'ny Isaia Isaia mihitsy. Isaia 4. Ratsika Isaia 7 andininy 520 ka hatramin'ny 420 le toizako amin'ny Isaia 4 andininy 1. Tsika Isaia 7 andininy 520 sy 420 le toizako amin'ny Isaia 4 andininy 1. Amin'ny anaran'i Jesosy ny lehilahy ao aminao dia ho lavitsabatra ary ny mahery ao aminao dia ho faty anady ka dia hitomany sisona ny vavahadiny ary ho laony tanàna ka anjokaiky. Io zany le lehilahy natenainy. Io natenainy le vavy dia andeha anaraka ny lehilahy koa ka le lehilahy reo avy ny fotoana lavitsabatra zao satria ny sabatry Jehovah dia mandripandripaka. Zany hoe le zavatra natenainao tsy misy tsisy ninona raisinao raha ny tena marina ka dia hitomany sisona ny vavahadiny ary ho laony tanàna ka anjokaiky. Andininy Isaia 4 andininy 1 amin'izay. Ary amin'izany andro zany dia isy vehivavy fito hitazona lehilahy raika no hoe ny anina ihany no haninay ary ny lambana ihany no tafianay fa zao ihany ny angatahanay. Aoka ho tononona amin'ny anaranao zay
ka afatondro maso teto zany nisy olona efa zatra niaraka tamin'reto lehilahy ilay namme zavatra raha materialy hanina fitafy lamba sy ny sisa reo ihany mantsy tena mahafatifaty atsika zanako hoe rehefa mihinana sy misotro sy mitafitsika dia izay ny zava-dehibe amintsika zany hoe zao le fiainana tsy foy le fiainana ara-nofo le zavatry ny nofo ara-materialy tsy foy kanefa mandrangotra lehilahy anankiray hafa izy izay tsy iza fa lehilahy le manana ny lakile any fiainana mandrakizay zany hoe fetsifetsy ny olona alainy aloha izay any devoly ary amin'ny devoly ianao tsy mila mibebaka sy tsy mila ohatrany aty amin'Andriamanitra zany hoe teo tain'Andriamanitra dia manamsinina ny tenanareo le vola azonao alainao dana la nio any amin'ny boîte de nuit ndana ividano izay tianao tomobile tsara tareha dana mandehandeha mafy be rany tanàna dana manao tiktok hitan'ny olona io fa mivola rehetrarehetra apetrako aminareo zany firehareana sy fieboebona zany ny any amin'ny lehilahy anankiray ary tena tiany nofotsika reny fa ny tena mba tiatsika koa dia mba hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay ihany dia tsy fony elana reto nisy vehivavy reto nisy amin'izany andro dia misy vehivavy fito io dia tandindo ny fiangonana fito amin'ny apokalipsy le fiangonana fito zany hoe fiangonan'izao tontolo zao dia isika izany fiangonan'izao tontolo zao isika reto ny fiangonana zany isalangotra amin'i Jesosy dia hiteny hoe ny anina ihany no haninay zany hoe le an'le lehilahy ary ihany no mena efafapo dia izay tafiana ihany no tafianay toy ny rovorovitra sy toy ny fokely sy ny sisy tony sy toy ny falitopana tony fa zao fotsiny ny angatahanay aoka hotononona amin'ny anaranao zay mba hofatondro maso atao hoe kristianina zay mba tena hoe vovony zay Jesosy mba hafatondro maso any ravako malalako nampahely tamin'ilay pasitera anteneniko anao teo anisany nampalahelo io moa tsy fantatra hoe inona no fisainan'Andriamanitra izay maha-Andriamanitra azy fa teto ny zavatra nafinaritra tamin'ity oseany tenentsika ity dia ahitantsika ny endrik'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena mahafinaritra ho tapenako tsiro ny lalanao dia asiako fefy ary tsy ahita izay lalaka-lehany izy andeha tady an'le lelahany zany dia nasian'Andriamanitra tsilotra tsy afaky ny andeha intsony nofefen'Andriamanitra ny lalana ezaka ihany izy anenjika reo lelahany fa tsy ahatratra azy eny hitady ireo izy fa tsy hita ezaka nitady an'le teo aiza le lehilahy le mpamatsy any aiza le lehilahy misy an'le fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nasiany tsilo teo noho ny fitiavany dia nasiany fefy teo ny vokatr'izay dia zao tsy nahita lalaka letsony tsy nahatratra an'le lehilahy ntsony dia niteny nanao hoe andeha ho tany avadiko taloha fa ngeza ty niadana tany aminy ngeza ankehitriny niadana noho ny amin'izao ngeza le zanakadala rehefa niala tao an-tranony ray tsy nahatsapa mihitsy izy hoe ratsy zany lavitry ny ray manapetany fiainana ratsy tany amin'ny toerana le ampiasana nay misy ranabavy zay dia mindraikitra zavatra ngezabe zay izy ampiasana dia nandeha congé lasa vakansy izy nanomboka tamin'ny terinandro ity hatramin'ny faran'ny vola fa teneniko anao mikorotana ambony ambany ampiasana tsy hoe satria izy ny mpiandraikitra n'ireny entana tonga dia entana lefa misy taratasy tonga misy sisy dia alamy mipetrapetraka tsara ty misy zavatra tonga dia ho any ihany ty fa tsy ao izy mifitetaka eo amin'ny tany eo daholo dia samy mijery zay entany tonga mikorotana io avy tsy dia misy mahatsapa akory io na rehefa eo na eo na tsy eo sotriny tsy dia zava-dehibe ny fandehanana eo fa fantatra ankehitriny fa tena olona tena farak'izay ilaina izy eo ampiasana satria vao tsy eo izy roa herinandro mikorotana ny tanàna ny ahafantarana fa tena ilaina ianao dia manaova tseo kely
nenay zany efa taminay tena important be aminay ny fisininenay a marary ndre mandeha amin'ny 10 alina daholo vao misakafo ny ankizy ary nefa atodiny nataoko loka tamin'izany tsy mbo œuf sur plat fa œuf brouillé natao asiako poivre ryhavana rehefa tsy teo intsony le lehilahy anankiray teo vao natsapa izy teo vadiko taloha satria niatana nge zany araka taminy ikeko fa tsy mipoapoaka be ny volon'ondry fotsy sy ny rongony fotsy sy ny hitako moa de zavatra tena hoe no antro sy ny sotroko tamin'ireny tsy tena atao am'le vadiko taloha ihany za tena miadana be mena amin'ny tambitamby ronono na misakafo ary a mbola izy ny manaingany sotro na hanoka vava ary a izy ny manatiny vavako zany angerevana miaraka amin'Andriamanitra nga Andriamanitra revana raha memana zany nampiasa ny zanak'izy nomena tamin'ny kalalana nomena tamin'ny fitiavana ozy le ten'Andriamanitra ry amin'le Osea 4 teo vakiko ny any ambony fandana am'irenareo eny mifandana fa izy tsy vadiko ary za tsy vadiny aroka isory ny fijejojoana hiala amin'ny tavany sy fijanganjangany tsy ohatratrany fandrao ampianjahanjaiko izy ka ataoko tony tamin'ny andro naterahany ary ataoko tony ny efitra sy ny tany karakaina izy eny ataoko matiketaeta izy ary tsy amindrako fony zany satria zanaky ny fijanganjangana efa nijanganjangany reniny eny efa de iverenako le hoe tamin'ny ataoko tamin'ny andro tony tamin'ny andro naterahany eo amin'ny 5 zany ioa le volazany tena Andriamanitra amin'ny Ezekela 4:12 le nitoriko ndray azabaky iny ratadidinareo inona nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ny fahaterahantsika Ezekela 4:12 ary tamin'ny naterahanao de tsy voatapaka kory ny tadipoatranao tamin'ny andro naterahanao ary tsy voapandro tamin'ny rano na voasina voadidina lambanjazakorinao tsy nisy maso ny antranao anao zany taminao na de ray akory amin'ireo zavatra ireo aza mba hamindra fo aminao fa nariny tany antsahanao satria natao ho zava-marikoko anao tamin'ny andro naterahanao 9 ary raha nandalo halleloia ka nahitanao nisikosina tamin'ny rahanao de ozy aho taminao raha mbola velona koa de raha mbola raha ho velona ne ianao raha mbola velona koa de ho velona ne ianao zany nataon'Andriamanitra tamin'ny vady mivadika ity tsisy ny raharaha tsika ravana ahoana ny vadiantsika amin'Andriamanitra ahoana ny vadiantsika amin'Andriamanitra ohatr'izao ve tsika raha tsy Andriamanitra za ravana malala za tsy olombelona za tsy anjely fa olombelona tena mety tsy haiko tsy haniry an'izany aho fa tsy fantatro zay mety mbola solafaka any alohany fa tsy hisy ane zany toko amainina fa ny zavatra azoko antoka indrindra de zao za tsy mba ho azo ny devoly amin'izany anao pakta zany mandrak'izay arevana na misy devoly aza miteny ana na misy olona miteny ana hoe aza mivavaka ntsony na de hoe vavary fa ohatran'le tamin'ny pastera teo zany aza mitony an'izany ntsony ianao tsy mety amintsika ntsony mitony an'izany fa zao ina ny ilainao vola ray trano ndray andro nalahelo be aho teny ampiranao ty zavatra ty tsy hoe nalelo fa voatoana de niantso ny vadika ny ampiasana nisy olona eniko de niorakoraka be ny tao ampiasana nisy olona nahazo 600 sa 300 millions d'euros tamin'ny loto niorakoraka be eto ampiasana nisy nahazo le izy eo misy an'izany de namisy avisa teo 300 millions d'euros raha mahazo an'izany le de inona ny atao voalohany indrindra tonga de tena atao ampiasana tao hoe veloma daholo nareo na tonga de hoe alao fitiko ty société ty sa hoe de manomboka eo tonga de mifindra trano zay sary mampionona tonga de mividy tonga de résidence be tonga de rehetrarehetra hatramin'ny piscine ka hatramin'ny rehetrarehetra ka hatramin'ny tsy fantatro tsony mifefy be azo anaovana vavaka tendrombohatra ao tokotany salina ngeza be anaovana fotoam-bavaka
tsy fantatra fitaobilina angalana sy anaterana anareo andeha hivavaka anokatra teletsika anokatra sy ny sisa za mieritreritra zany a 600 millions d'euros tena zao ny atao de aveo de zao ny zavatra teneny jesosy tsy tiako zany tsy tiako ahy zany de ny antso amampina satria voakasika be zany foko nieritreritra an'izay zaho aneny nieritreritra zavatra ohatr'izao de zao aneny zaho tsy tiako zany tena tamin'ny foko ny tena ke tsy tiako zara mahazo an'izany 600 millions d'euros zany satria manino mety amiko zao fiainako zao andeha hiasa de mivavaka jesosy tahio io asako io tahio reto tanako reto amasino reto amelomako ny vady aman-janako mehoery efa salamana tafeo voninahitra ao any ampiasana za tena eniko anao ka vo andrany nandefa message tamin'ny vadiko misy chefko na ny olona amboniboninay ao ampiasana mandefa message mahafinaritra be anahako captureko moa izy de andefako tamin'ampino neny zao any teny mamiazoko ty ampiasana akasika de tsy tiako le azo le 600 millions d'euros ry ambana satria zao ny zavatra fantatro azoko antoka anadinoka an'Andriamanitra ny tenako mihitsy ny fantatra za tsy tonga de mitsara tany ay zany fa fantatro ny toetrako fantatro ny vatako fa c'est possible fa mety tena voalohany tsy maintsy andeha any ny asan'Andriamanitra fa anadinoka an'Andriamanitra tena anadinoka an'Andriamanitra tsy afahafako mety afaka hitenga aminareo alefaso aty aminay fa zay tsy anadino an'Andriamanitra zany za tsy mila an'izany mety amiko zao mety amiko zao mety amiko ny fiainako tsotsotro io fa ny fifandraisako amin'Andriamanitra tena mety amiko alleloia de voakasika moa foko tamin'izay zara tiako tenenina ahoana ny ivadiako amin'Andriamanitra ahoana no ivadiako amin'Andriamanitra raha mamaky an'izany boky tao amin'ny Ezekela zany hoe teo amin'ny faterahanao teny atsaha ianao tsisy maso nijery anao Andriamanitra nandalo de nahitanao tao anatin'ny fahoriana nge Andriamanitra revany nahitanao tao anatin'ny fahoriana Andriamanitra tsisy navita ny fiainanao tsony efa tsisy ny rarahanao tsony no hitan'Andriamanitra ianao de tahaka an'ireny piesy efa tsisy ilana azy reny tsony fa mbola niraisin'Andriamanitra indray ianao efa fanary ianao raha efa brocatera ary tsy tianao tsony raha tsika ny piesy d'automobile raha ty fiainantsika taloha ty revany ty fiainantsika taloha ty nampividy via rehefa mialaala aminao raha tsy nandalo teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ahoana ny ivadiantsika amin'Andriamanitra ohatr'izany le olona antenako anao teo manapaky tamin'ny Satana nitantarainy anay fa ry zareo any mivory zareo isaky ny laka misy alina tsinam-bolana ozy tsy tadiriko tsara sadia volana de mivory zareo de misy mpinamana anankiroa zareo efa mpiaraka mihitsy de misy fotoana manenina efa avy nahazo an'ilay zavatra ilaina amin'ny devoly zany olo zany teneko aminay efa avy nanao an'ny misotro rary zareo de manao an'le soni iny de randro zareo asina raha veto zany de asina raha miraraka de iny atao anaty ohatrany hoe kopy kely de iny no ohatrany amin'ny pinceau kely de iny anaovana soni an'le fifanarahana de aveo iny sotroina fa atao arinan'izany tonga de mavita miracle injana be zany olo zany manety taratasy izy manety taratasy mitovy amin'ny vola de mahety be de be zareo de makany mahitsy any olo zareo mahitsy moa mampiasa any Ambohidratrimo de misy rano efa ao anaty tanànana olona mpitaiza rano ohatry hoe lavadrano de amin'ny sakosy le taratasy misy any avoakako zao zany secret Satana de iny sakosy iny feno taratasy ny atezana atsovoko anatin'izany rano zany de mivoaka avao lasa am'izay izy mandeha miaraka amin'ny sakosy feno taratasy fa mandeha eny an-tsena miditra eny amin'ny varotra moto kafana ny sakosy de le vola le taratasy ao to de omenan'le olona de le olona mahita hoe vola le izy
de vidiny moto lasa izy mandeha sisa vidiny ny akanjo vidiny zay ty vidina amin'ny taratasy iny mavita fahagagana zareo fa izao tsy manam-piadanana de ohatsy ny tsy mahita fifaliana mahazo moto mahazo tômôbila fa tsy mety mahita fifaliana ary de zao nanenina am'izay zareo hiala le namany vao nanenina iandeha to de lasa dala izy isorinan'Andriamanitra anao fotoam-bavaka izay tamin'izany nandalo eo am-piangonana to de mivily jerena izy eo mpitarihana fotoana zay tamin'izany andro larobia mantsy zay mampina no tompon'ny fandarana izy mitarika fotoana za mitotenina za mitotenina izy mitarika anao eny misy lehilahy miditra ary amin'ny farany de mipetraky eny amin'ny farany arina ohatrany tsy mifantoko zany mihitsy de rehefa mirava moa de mba misy olona vaovao de ohatranareo tonga vaovao ety any de ina tonga soa ianao ina vaovao tonga izy de nitantara za tompoko napaky tamin'ny devoly za tompoko teo afaka teno elo izy ianao nanomboka ny délivrance herinandro 10 andro zany olo zany ny délivrena ary seky maty satria vao mivoaka teo de mandeha amin'iny mare masa iny izy mitondra moto de tonga de misy tanina eniny to de manindry ny lohany ohatry hoe tsy mahita lalina de mitady anao accident faharovan'Andriamanitra ny olona manao paky tamin'ny satana zany vao mitady hivavaka to de vonon'ny devoly vao mitady aneninenina hoe trany hivavaka de vonon'ny devoly fa iteto de zao tsy navilan'Andriamanitra ny tsilon'Andriamanitra ny tonga voalohany hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe asiko ho tapenako tsilo ny lalanao de asiko fefy mba tsy ahitanao lalakale mba tsy hitany lalakalehany izy de navilan'Andriamanitra tsy nahita n'ilay eritretin'ny vavadina vita azy mba ahafahany mijanona teo amin'Andriamanitra ary vao nijanona de natsapa hoe andeha hody any am'vadiko taloha fa niadanaka tamin'izany teo aloha de nampatsevin'Andriamanitra tsy fantany fa zany nanome azy ny vary sy ny ranom-boloboka sy ny dililo sady nataoko be ny vola fotsiny sy ny volamenana izay nilaniny tamin'ny bala ary ty ny tena zava-doza ary de ho alaiko indray ny variko tamin'ny androny sy ny ranom-boloboko amin'ny taonany ary esoriko ny volonondriko sy ny romoniko izay nomeko asary ny fitanjahany ary ankehitriny de asehoko mason'ireo lehilahy ny famenarany ka tsisy afaka azy amin'ny tanako ary atsahatra ny fifaliany rehetra de ny andro firavoravony sy ny volombolany ary ny sabatany izay fitaopivavahany eny ny fitaopivavahany fantatr'Andriamanitra fa firavoravontsika ingeraban'izany mitandrinandro sabata zany ry havana aza maty karentsika aza matina materiel raha kristianina ianao esory manomboka androany ny fitiavinao zavatra materiel fa vao fitaka ianao raha zany tena matahotra mihitsy mahita an'ireto pastera tia vola pastera mpitondra fivavahana nefa tia vola de loza mitatao mandehandeha satria zao tsy ho sarotra amin'ny devoly ny antso an'iny amme azy amiko hoanina rano sotroina dililo volonondry vavangony de hiala amin'Andriamanitra ny fo misy pastera zay fantatro manompon'Andriamanitra ohatran'ireny le hoe nareo mahafantatra androsy le efa voateraka efa vohozina angataka mihitsy fa enjany zany raha zay zavatra hitany iny aminao arara tena tsy ilain-dralahy ny mivily tena anaovantsika asan'Andriamanitra hay ary manana moto anao zao rahalahy raha mba omenao anazy satria misy lamina tsy tonga tobila mantsy anaovantsika asan'Andriamanitra zany ary ny kiraron-dralahy zany ohatrany pointure firy anao rahalahy niaty mantsy rahalahy efa somary reratreraka fa iny tompany ianao rahalahy tena enjany zany miona amin'ireo mandeha anao toany kely fa tena toany ara-bola kely fa tena etsika amin'ny asan'Andriamanitra toany ara-bola kely ny rahalahinao fa tena azo rahalahy ny lobaka anaovanao re mihitsy tena couleur tena tiako ale kravaty nanaovanao tamin'ny zabaty iny tena maramanana maromaro anao rahalahy mba tena variana rehefa miona aminy hitanareo ry havana ny olona ohatr'izany
dia eo ambavahoana atahorana ho voasiton'ilay lehilahy amin'ny alalan'ny ranom-bolobo rano fisotro sy ny zavatra materiel ary tena raha tsy mitandrina ny olona zany dia vetivetika zany dia efa voantson'ilay lehilahy anankiray. Misy lehilahy anankiroa amin'izao fotoana izao dia lehilahy tena tompom-bady sy ilay nangala-bady tamin'ny alalan'ny zavatra materialy. Za raha mbola mino an'ity fandarany tena dia mananatra anao foana isanandro. Atsaharo ny fisainana materialista ao anatinao fa mahavery anao zany. Tena mahavery fa ohatra ianao atsapa soran'Andriamanitra fa misy fotoantsika te hiverin-dalina, misy fotoantsika ny kalavo fa nasian'Andriamanitra nitapenan'Andriamanitra tsilo ny lalantsika dia nasiany fefy dia titsika eto mbola mahatsapa ve ianao androany hoe za hiverina any amin'ny vadiko taloha fa niadana nge za tany tena niadana nge ny fiainako tany ryavana mampiadana eto amin'i Jesosy ryavana. Raha eto misy olona tena hoe mieritreritra mihitsy izy hoe tsy mampiadana amin'Andriamanitra tena miresahanao MP aminay mampaherezina ianao dia ho atao fantatrao fa tsisy zavatra fiadanana tsisy fiadanana sy fifaliana ohatran'izany manana an'i Jesosy zany fa zay ilainao zay sahazanao dia omeny ianao matoko fotsiny aza matahotra zany ianao io olona ahantrana tsy hanam-boly zany fa zay mahasoa anao ataon'Andriamanitra. Aza manahano zany ianao hoe ahoana ny tahiriko ohatr'izao zao fa ny zavatra fantatrao ianao bolangina tsara foana ianao miadana tsara foana ianao izy ny nanome anao ny vary sy ny ranom-boloboka sy ny dililo ary nataony be vola fotsy sy be volamena ianao fa ny olona ny laninao tamin'ny bala le izy esoriny ny fanahiana mifikira amin'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Ny diavoly dia miezaka misintona ny mpivavaka ny kristianina amin'ny lafiny rehetra ary matetika dia ivola fanahinany amin'ny fanahinany amin'ny zavatra ara-materialy no mahalaviny olona amin'izao fotoana izao fa ianao tsy ianao zany efa nasian'Andriamanitra tsilo efa tena hoe nitapen'Andriamanitra tsilo sy nasiany fefy teo anoloantsika mba tsy hahafahantsika niona tamin'ny devoly voakafana tamin'izany dia mitoera eo amin'ny toerana misy anao io fa tsy misy toerana mahafinaritra sy tsara ohatran'io dia mifikira mafy mandalo ady ianao ry havana malala tsy vola ny vaholanao fa Jesosy ho tahiny tompany itsika rehetra mino fa voarainao zay ndo hiverina amin'ilay vaditsika taloha fa io ihany no fikira mafy fitorana vavatsika samy mahery daholo dia aza diny zany toloteny zany fa soa miara-panahinao. Alleluia. Thank you.
Halleluja. Falindray miarabantsika rehetrarehetra n'ity alina ity alina mangina. Ozy izy raha natahantsika Jonathan zay atsirovana azy mihitsy izay alina mangina izay dia tena falindray miarabantsika rehetra na dia efa misasaka aza ny alina any amin'ny toerana hafa amin'izao efa maraina toy ny any Madagasikara, ny any Koweït dia efa maraina izao ny andro fa tsy alina intsony. Fa dia faly foana nefa miaraka aminareo ary misaotra ny amin'ny faharetanareo izay mbola eto foana na dia efa alina aza ny andro. Jesosy no hamaly fitiantsika ao anatin'izany ary mitondra mavaka anjaitra amin'ity androany ity dia mbola manasa antsika ihany anefa mbola haritra satria ny ten'Andriamanitra foana manao hoe miareta toro sy mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Halleluja. Ivavaka ho an'izany ten'Andriamanitra izany dia afentsika hitondra mavaka avy hatrany. Saotranao izay Jesosy malalany amin'ny teninao izay nozarainao teto androany. Teny mifono fitiavana ary teny mifono fahasarom-piaro Andriamanitra. Misaotranao izay fa manisy tsilo, manisy fefy ny manodidina anay tokoa ianao ary tsy fonao izay Andriamanitra na dia ny ampahany kely indrindra aminay aza ho tafasaraka aminao. Androany Jesosy anisany izy nandre an'izany teny izany tamin'ity androany ity dia ampitomboy ny fitiavanay ianao. Fa ny fonay ity ianao ihany Andriamanitra no ahafahanay mifikitra aminao ahafahanay hiteny fa tsy vadika sy tsy hiova fa hanaradianao lalandava hitoky aminao. Ianao nefa niteny taminay fa raha izay hanina hohaninay sy izay rano sotroinay sy lamba tafianay tsy navelanao anany amin'izany izay Andriamanitra. Inona Andriamanitra no hitadavanay andriamanika hafa, hitadavanay vady hafa hanome anay an'izany nefa ianao azy eto miteny hoe aza manany amin'izany satria ianao no hanome. Jesosy malala ataovy matoky ianao ny fonay, aza velanao ho tia ny zavatra ny tany, aza velanao ho voasarika Andriamanitra ny amin'ny mamirapira teto amin'ity tany ity ka ndraindray tsy matohitra fakapanahy mihitsy fa dia mitady satria te hanana ny mihoatra, te hanana zavatra mihoatra dia tsy afaka mahony tena. Fa androany meo anay ny fahonoana tena Jesosy malala. Fantatrefa rehefa tia ianao izay dia ao aminao ny zavatra rehetra. Any amin'izay misy ny fonay no misy ny arenanay ary ny arenanay tsy arenany anaty ihany fa arena amin'ny fiainanay manontolo, arena hatrany an-danitra Jesosy misaotra betsaka. Tehirizy tsirairay avy reto. Raha misy olona eto mbola tafalatsaka ao anatin'izany hoe fitiavan-karena, fitiavam-bola, fitiavana zavatra ny tany, intérêt, izany no tadiavina. Raha misy olona eto Andriamanitra mbola tafalatsaka ao anatin'izany etoka-mbavaka mba ho afaka amin'izany Jesosy hoesoronao anatin'ny olona anie izany fa izany tsy mampandroso ary mahatonga ny olona manaonao foana dia satria tafalatsaka anatin'ny fitiavana intérêt Jesosy dia afaho amin'izany tsirairay avy.
misaotra Jesosy malalo voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleloia. Amen. Mavaka antsika amin'izao fotoana izao hitony mavaka avy hatranytsika dia misy rahavavy izay hoentsika mavaka aloha voalohany indrindra izay mikarakara taratasy izy dia miandry ny avian'ny préfet io taratasy io izany hoe efa nandeha lavidavitra ihany fa efa tonga eo amin'ny préfet indray zao ilay izy dia eo indray izy zao no hoentsika mavaka mba azo encore ara-dalàna izany taratasy izany. Jesosy manalo mitondra mbavaka ny taratasin'ilay rahavavinay izay amin'ity androany ity izay nandeha efa fangataham-bavaka Jesosy. Efa nandeha lavitra izany taratasy izany rehefa nentina mbavaka teto anatrihanao. Tsy mbola lavina fa mbola misy kosa ny dingana natao ary izay matoky fa ao anatin'izany dingana rehetra ny Andriamanitra dia ianao no hiasa Jesosy. Tononoko eto mihitsy amin'izao fotoana izao izany taratasy izany any amin'izany préfet izany Andriamanitra ny andrakofanao ny ranao an'izany taratasy izany Jesosy. Akofy amin'ny ranao izany taratasy izany Jesosy ahita fity amin'izany préfet izany an'izany olona izany ary dia ho eo amin'izay no hanekena hivoaka hifaly avanja ny tompony satria dia hivoaka soamatsara izany taratasy izany. Misaotra Jesosy malala. Amen. Tahin Jesosy pasteur efa be dia be ny zafady tsy fangataham-bavaka kely izy. Fangataham-bavaka mangataka mba ahita volan-doavana ny écolage sy fatrany zanako mianatra ao Antsirabe. Mangataka fahasalamana tanteraka hozatra sy taolana. Entina mbavaka ianao rahavavy ahirezy ianao fa Andriamanitra ny hamatsy anao. Halleluia. Tondra mbavaka nyity rahavavy ity izay Jesosy amin'izao fotoana izao izay sahirana arabola ary dia mangataka aminao izy Andriamanitra ny écolage anio fatrano izay tena hoe miankina manaina tokoa. Jesosy ianao nefa laza fa raha ny zanako ianao dia ho adidiko ihany. Asan'ny tanako ianao dia ho adidiko ihany ary. Aiza moa izay Jesosy ny angataka fa tsy atao aminao. Apetraka aminao Jesosy izany hofatrano izany écolage n'izany zaza izany. Ianao any hijery an'izany manokana. Izany tokantrano izany Andriamanitra anatina fahasahiranana amin'izao fotoana izao. Angatanay ny famatsianao hidina ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jehovah Andriamanitra. Angatahako eto androany ny osotry ny fitahiana hidina ao anatin'izany tokantrano izany amin'ny anaran'i Jesosy. Angatahako ny anaranao Jesosy ny osotry ny fanambinanao dia hidina ao anatin'izany tokantrano izany dia ahita vola izy andoavana an'ireo écolage sy fatrano ireo fanomezana avy aminao ary dia ho fantany fa Andriamanitra manakaream-pahasoavana ianao. Andriamanitra tsy mahidy ianao. Andriamanitra manana ny zavatra rehetra ianao. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluia. Amen. Tahin Jesosy zoky mampionina anareo menakavy. Mankasitraka mialoha amin'ny fitondram-bavaka mangata-bavaka fa misy varotra izay ataonay dia mba ho lafo. Mankasitraka ny mitondram-bavaka sady mankasitraka anareo rehetra izay niara mivavaka. Andriamanitra ny voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Halleluia. Amen. Halleluia. Itsika mivavaka izany tsena izay varotra izay ho atao izany amin'izao fotoana izao. Fitondram-bavaka ny asan'ity rahavavy ity izay Jesosy amin'ity androany ity. Entinay ambavaka Jesosy izany varotra izay ho ataon'izany Andriamanitra. Entinay eto anatrihanao Jesosy malalo. Angatahanay ny osotry ny fanambinana hidina ao anatin'izany varotra izany. Jesosy malala okity an-tananao ane izany ary dia ho rakofanao ny ositra avy aminao. Ny mpanompo sampy mahay manome fandroritana. Jehovah Andriamanitra dia makany ny mpivarotra maka fandroritana. Fa izay koa dia manana anao ary mihoatra lavitra anao ny fandroritana ny ositra ao Andriamanitra. Mihoatra lavitra anao izany ny azonao omena. Angatahanay ny osotry ny fitahiana sy ny fanambinana ao Jesosy hidinao anatin'izany asa izany. Tsy hitondra fatiantoka ho azy izany asa izany Jesosy malala fa fitahianao any anodidina an'izany asa ny tira-pavinay ity izany sy ny ankohonany. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Tahin Jesosy nareo vady pasitera sy rahavavy mampionina. Fijorona vavolombelona keliny nanapa-kevitra ny tsy hivarotra androany maraina fa hoe hanomana fandarana fa dia niditra ny vola. Halleluia. Nalafo entana tato an-trano. Tena tsy nampoiziko ny valon'omeny Jesosy voninahitra veriko azy rery ihany. Halleluia. Mankasitraka amin'ny fijorona vavolombelona dia raha itsika Jesosy voninahitra veritsika ao an'Andriamanitra fa mahafinaritra be izany
Halleluia. Amen. Ny tompo pasteur Mivady, misaotra tompo tamin'ny fahasoavana maro izay nataony tamiko sy ny ankonako. Mangatapavaka mba tena ho raisy ny tompo atarana ny fiainam-panahyko io tombo hatrany. Mangatapavaka fa handehan'ny efa tamin'ny heriny ka io. Azafady indrindra efa tamin'ny heriny io. Ny olana kely zao tsy afaka mihaino clip vocal be zao zahako satria clip vocal nalefanao zao dia tsy fantatro hoe tasikely aloha enoko kely vetivety mialatsiny aminareo ray minitra fotsiny haino clip vocal n'olona satria misy olona mandefa clip vocal atao vavaka dia tsy maintsy hainona le izy mety fangataham-bavaka angambany Enary ao fa entina ambavaka ianao fa ny tena tsara tsy vakiako eto le sujet fa aza matahotra fa entina ambavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa tsara ianao tsy sakatsakana ao fa etsika ambavaka ary ao fa etsika ambavaka fa tsy maninona tsy vakiako eto fotsiny le sujet. Jesosy amin'ny tena ambavaka ny tira-vavinay ity izay andeha hivoyage amin'izao fotoana izao. Misy tokoa Jesosy ny sakatsakana Andriamanitra eny an-dalana eny ary dia betsaka ny zavatra mety hampihemitra na hampataraiky an'izany dia izany. Fa androany izay Jesosy mitondra ambavaka azy mba ho tonga soa tsara ny amin'ny toerana alehany izy Jesosy malala. Jesosy ny sakatsakana rehetra androany dia ravarava fanay amin'ny anaranao. Tsy ambinina, tsy manakely, tsy manam-pahefana Jesosy malala. Fa tahio tira-vavinay ity ho tonga soa tsara ny amin'ny toerana alehany amin'ny tiala ity Jesosy malala. Eny an-dalana izy amin'izao fotoana izao dia angatahany mihitsy ny tananao mahery. Hitantana azy Andriamanitra, hitantana azy Jesosy malala ary tsy afoina andao azy ianao amin'izao alina izao. Hiady ho azy ianao ary tsy irery izy any amin'ny toerana misy azy ihany Andriamanitra fa homban'ny tananao mahery sy ny tanam-pahasoavanao. Jesosy ianao hisava ny lalany, ianao andamina ny alehany rehetra na ny tomobila izay ho alehany Jesosy andehanany, ianao nandamina n'izany rehetrarehetra izany. Ka ninona sakatsakana Jesosy dia ny zavatra fantatra dia izao ny Andriamanitra dia Andriamanitra manam-panalasakana, Andriamanitra tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Misaotra Jesosy. Amen. Manona fiadanan'ny tompo hatrany aminareo mianakavy kely pasteur Mivady. Vita fifadikanana fanambavaka voalohany raisiko. Misy projet tsy nieritreretiko hoe ho tanteraka vetivety dia kakabia androany laza mivadika fa ho ataonay. Halleluia. Voninahitra anao irery ihany Jehovah. Amen. Mankasitraka indrindra amin'ny fitondranareo, indrindra moa ianao Sandro Mampiona, mikely aina mihitsy manao izay ampiorina anay eto amin'ny fampianarana sy vavaka omenareo anay. Misaotra Sandry. Halleluia. Amen. Dia raha itsika Jesosy voninahitra n'Andriamanitra fa dia manomboka maro nareo nandray fanambavaka tao aorian'ny fifadikanana. Nisy ary tsy tao aoriana fa tao anatiny, nisy ary vao nanomboka dia efa nandray fanambavaka. Saorantsika n'Andriamanitra be mihitsy izany fa tena mamaly vavaka antsika Jesosy. Averintsika amin'irery ihany ny voninahitra. Halleluia. Amen. Tain'i Jesosy pasteur Mivady mangataka vavaka za ho an'ilay reniko no tapaka lalandray izy io dia mbola tsy dia salama. Andriamanitra be fitiavana ny amaly fitisy fahasoavana ralandavahoana mianakavy kely. Mankasitraka indrindra pasteur Mivady tahin'i Jesosy hatrany isika rehetra. Amen. Itsika mbavaka ary izany renim-pianakaviana marary izany amin'izao fotoana izao tapaka lalandra mitondra mbavaka azy tsika. Jesosy eo mivavaka izay amin'ny tendroany ity ho an'izany renim-pianakaviana izany Andriamanitra izay marary amin'izao fotoana izao dia aretina mafy tokoa sady tapaka lalandra Jesosy malalo. Mangataka izay androany ny famondramponao hidina ao anatin'izany renim-pianakaviana izany. Hifonana eto anatrehanao Jesosy ny mety hoe zavatra mety natony na mety ozina, mety zavatra nataony Andriamanitra ka mahatonga an'izany zavatra izany tonga eo aminy fahatapahana lalandra Jesosy malalo. Mangataka nindra fonao izay androany. Mifona eto anatrehanao Jesosy.
jereo amin'ny masom-pitiavanao zany reny mpianakaviana izany Jesosy malalao. Angatanay mihitsy Andriamanitra ny tananao hikasikazy amin'izao fotoana izao. Noho ny amin'ity zanany izay mangataka ity, dia ity zanany ity Jesosy no jerenao fantatray inge fa tsisy nanao ny marina izay Jehovah Andriamanitra, fa ny famindramponao midina aminay tsirairay avy. Zany ny fanasitrananao anay, ary androany dia mangataka zany famindramponao zany hidina amin'ity ravavinay ity iray mpianakaviana ity Jesosy. Jereo izy amin'izao fotoana izao amin'ny toerana misy azy any, miady amin'ny aretina Jehovah Andriamanitra mangataka aminao izay. Ho jerenao manokana ary dia ho kasiha amin'ny tananao manokana ny ozina rehetra kosa amin'izao fotoana izao dia tapahako tsanakely tsanapahefana ny oziny fanompontsampy, ny ozina izay mety nahatonga an'izany zavatra izany eo amin'ny fiainana dia tapatapahako tsy manana anjara, tsy manakely, tsy manapahefana eo amin'ny fiainan'izany reny mpianakaviana izany. Ary dia tonononay ny fanasitranana amin'izao fotoana izao, ny ratsan-tananao Jesosy hikasika hatrany anatin'ny lalan-drahany rehetra ny ampitohy an'izy rehetra tapaka Jesosy, amerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Ary rehefa sitrana izy Jesosy dia ho fantany fahinao nanasitrana azy, ary dia ampitodika azy anie izao aretina mahazo azy zao, satria antsonao ange izao Jesosy malala, tsy ny fahafatesany no tanjonao, fa ny tena tanjonao dia izy tonga ao anatin'ny fanjakanao Jehovah Andriamanitra. Misaotra Jesosy malala. Alleluia. Amen. Jesosy pastora mivady mangataka vavaka hony tsy manina mihitsy teneniko eto ny anarany, tsy manina. Mangataka vavaka ho an'ny linao kely fa tratrany tazo izy manirinify, indre masitraka hatrany aho anareo mivady. Antsika vavaka linao kely fa manirinify dia voan'ny tazo izy, antsika vavaka ho azy amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra vavaka ny linao izay marary izy Jesosy voan'ny tazo satria manirinify Jesosy marary. Angatanay ane Jesosy ny ranao hikorinay anatiny amin'izao fotoana izao. Misy tokoa Andriamanitra ny fanaitainana rehefa fotoana tahaka an'izao, fa ianao ane Jesosy ampitsahatra an'izany fanaitainana izany, any mihazo fifaliana, any mihazo fiadanana, any mihazo fahasalamana Jesosy. Angatanay mihitsy mba hipopotra fotsiny izany nify izany Jesosy malala, tena hoe kasihan'ny tananao iny hikeliny iny Jesosy dia hipopotra fotsiny izany nify izany Jesosy malala, fa ny aretina ny tazo ny fanaitainana rehetra kosa dia didinay tsy anakely tsy anapahefana amin'izao fotoana itenenako izao ihany, any amin'ny linao kely ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia miasa amin'ny fanamasin'Andriamanitra mitondra fanasitranana ho azy amin'ity alina ity, ary dia atory tsara izy amin'ity alina ity Jesosy, tsy anadalany reniny Jesosy malala, fa tena hoe torimasom-piadanana no omena ho azy. Misaotra Jesosy. Amen. Jesosy pastora mivady mangataka vavaka mba hitafity amin'ny patron fa tena mbola malainy ody mata. Mangataka mba haritra tany Sabato mba ho arovany Andriamanitra ary karama mba ho fainy zareo soamantsara. Mankasitraka pastora mivady voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Amen. Tahiny Jesosy daholo. Ho fahintsika mbavaka ianao mba tsy ho tafody, satria dia tena mafy tokoa zany odiny Madagasikara zany. Mba ho fahentina mbavaka. Jesosy malala mitondra mbavaka ny tiravavinay ity izay amin'izao fotoana izao, mba ho rakofanao ny ozitry ny fahitapity ao amin'izany toeram-piasany zany Jesosy, ary dia tsy hodiny Madagasikara izy, fa izay no mba faniriany. Jesosy dia nijanona ao anatin'izany toeram-piasany izany, ary angatanay ihany koa Andriamanitra tsy ho azon'izany fanararotana izany izy Jesosy, fa ny karamany dia ho azony soamantsara. Ianao nefa nilaza fa ny mpiasa dia mendrika ny karamany, ary dia raha niasa tao anatin'izany ny patron izany izy dia mendrika azy ny karamany Jesosy malala. Tena angatanay mihitsy ho avotsitrao zany, ary tsy azon'izany patron izany atao ny mitazona an'izany karama izany, satria herim-pon'ny zanakao zany Jesosy nitsodranonao dia hihinana ny asan'ny tananao, hihinana ny vokatry ny asan'ny tananay izahay, ary dia izany no angatahako hirotsaka amin'ny tiravavy ety. Nisotro ny fahitapity hidina ho aminy, ary tsy afoy azy zany patron zany Jesosy, fa reo mihitsy mitazona azy, anao izay hijanonany ao dia tsy hodiny a Madagasikara izy amin'ny anaranao Jesosy no angatahako an'izany. Misaotra Jesosy. Amen. Tany pasteur misaotra betsaka tamin'ny fitondram-bavaka rehetra, fa sitrana tsara ny dadako. Alleluia. Lamina koa ilay zandriko, lamina koa ilay zandriko, lamina ny asany. Alleluia. Valom-bavaka be dia be dia ilaina Jesosy tompo mamaly vavaka, dia mankasitraka anareo vady pasteur Jesosy amaly fity. Amen.
voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tadidiko mihitsy nitondrana mivavaka ndreo tamin'ny heriny izay dia nilamina daholo izany izay nentina mivavaka rehetra dia raintsika Jesosy. Fiantanan'i Jesosy ho amin'ny pasteur Zoky Mampiona Menakavy ary koa amintsika rehetra. Ijoro vavolombelona Zoky. Fa raha nangata-bavaka teto tamin'ny herin'ny anio momba ilay raharaham-panambadiana natao tato an-tranonay dia voninahitra an'Andriamanitra fa tena fahombiazana tanteraka ary nasehon'Andriamanitra fa miaraka amintsika izy ary tsy avelanao afa-baraka na homenatra tokoa izay matoky aminy. Tena tsy voatanisa ny fahatsarany, afa-po be ny olona rehetra indrindra izy roa kely, tsara lavitra noho izay nieritreretinay zavatra niseho, sakafo tena ampy be sady tsara tsy lany aza sy ny sisa tsy voatanisa fa ny fehiny dia fehiny voninahitran'Andriamanitra tokoa ary aferiko azy irery ihany any tera sy lasa ary voninahitra mandrakizay. Mankasitraka indrindra Zoky Mampiona ary koa misaotra betsaka antsika rehetra ny ary mivavaka Jesosy any amin'ny fidianana rehetra. Halleluja, amen. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany mankasitraka amin'ny fijoroana vavolombelona fa mampahery be izany dia notafian'Andriamanitra voninahitra tokoa ny tokantranonareo Menakavy kely. Halleluja. Fianarana eo aminareo mivady sy ny ankohonana. Izaho mba mangataka vavaka fa marary mampiasatra be ny loha dia manakotsako ny vatana rehetra. Mankasitraka anareo rehetra sahady Jesosy any amin'ny fidianareo Menakavy kely hatrany. Halleluja, amen. Mivavaka izay Jesosy amin'izao fotoana izao an'ity rahavavina ity izay marary Jesosy manakotsako ny vatany, marary ny lohany. Jesosy malalo raha olona hafa izany dia efa niazakazaka ny andehananao test makany amin'ny dokotera satria matahotra ny olona sao dia Covid dia aleon'ny olona Jesosy makany no mitady vonjy. Fa ity rahavavina ity kosa dia tsy nandeha amin'izany fa aleony mifidy ny eto tongotra satria fantany fa ao aminao ihany ny fanasitranana azy Jesosy. Mangataka izay amin'izao fotoana izao. Ny ranao ane angatahana mihitsy korina hatrany an-tampondokatra ny am-paladiany izany rahavavina izany, ny toerana rehetra ny faritra manakotsako rehetra Jesosy. Lalovan'izany ranao izany dia mitsahatra ny fanaitainana rehetra, ny aretina rehetra, ny virus rehetra Jesosy amin'izao fotoana izao dia roahana mivoaka miala any anatin'ny vatany any dia mivoaka any amin'ny tokantranony any. Tsy mahazo mijanona ao anatin'izany tokantrano izany izany virus izany na inona amin'ny anaran'i Jesosy tokony sapata no itenenako androany mandidin'ny virus rehetra tsy manan-kely tsy manam-pahefana ao anatin'izany rahavavina izany hatrany anatin'ny tokantrano hatrany anatin'ny ankohonany dia tsy handairan'izany virus izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mangataka Jesosy amin'izao fotoana izao ny ampitsaharanao ny aretina rehetra, ny ampitsaharanao ny fanaitainana rehetra hatrany anatin'ny lohany any, hatrany anatin'ny vatany any, ny taolany, ny nofony, ny lalany ranany Jesosy eo. Hitsahatra avokoa izany fanaitainana izany amin'ity androany ity ary dia atsapa fiadanana izy Jesosy voninahitra ny eo anao irery ihany. Amen. Tain'i Jesosy rahavavy mampiona sy pasteur. Halleluja. Misaotra Jesosy fa vita soamantsara ny tribunal ilay nangatahako vavaka teto tamin'ny talata lasa teo dia voninahitra n'Andriamanitra irery ihany mankasitraka anareo vady Jesosy ny hamaly fiteo anareo Menakavy hatrany. Amen. Vita ilay tribunal izany hoe nandresy ve izany nareo tao anatin'ilay tribunal satria ohatrany tadididiko izay resaka tribunal izay ohatra ny resaka tany izay raha tsy diso. Miarabanareo rehetra tompoko, raha mbola tsy tara tompoko dia vavaka fisaorana fa dia nisy valim-bavaka be dia be. Ilay volan'ny avocat 1800 € lasa 450 € sisany aloha. Alleluja. Vavaka fisaorana. Raha voatery tsy maintsy nialako ny asako ny zoma lasa teo 2 heures miala teo aminay dia nahazo zava-vao tandroany ariva. Hoe sady 15 minutes miala eto aminay. Hoe izany valim-bavaka. Alleluja. Tena mahafinaritra be izany fiadanan'ny tompony eo aminareo Menakavy kely tompoko. Amen. Mankasitraka rahavavy mampiona tain'i Jesosy foana ny anareo. Mifikira amin'i Jesosy fa tambatambazin'Andriamanitra amin'ny valim-bavaka ianao. Tena mahafinaritra be izany misaotra amin'ny fijoroana vavolombelona dia miantso anao Jesosy manambitamby anao amin'ny valim-bavaka izy dia araroty fa tianao izy. Amen. Zay angamba zay ny vavakantsika androany. Voaray ilay cœur be da be. Alleluja. Zay ny fitondrana vavakantsika androany dia misaotra n'Andriamanitra antsika amin'izao fotoana izao tamin'ny fahataterahan'ny fotoana. Misaotra antsika rehetra koa izay naharitra teto hatramin'ny farany. Hivavakantsika hisaotra n'Andriamanitra amin'ity androany ity.
misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra izay niarahanay teto androany. Voninahitra ny eo anao rery anty tamin'ny valimbavaka rehetra izay niraisiny reto mpanomponao reto. Jesosy dia nisoka-bava izy ireo niterany anaranao ary nijoro fahafolom-belona teto Andriamanitra. Sady mampahery anay izany fa indrindraindrindra Jesosy anoezanay voninahitra ny anaranao izay niasa mahery tamin'ny fiainan'izy ireny ary natsapan'izy ireny fahagakana sy valimbavaka satria ianao ny nanome. Mankasitraka Tompo. Ankehitriny ihany koa dia misaotra ny amin'ny retolona izay mbola maharitra eto hatramin'ny farany Jesosy hatramin'ny faran'izao fandarana izao. Ianao ane hanome anjara tsara ho an'izy ireo ary fantatro fa manana anjara aminao izy ireo tsirairay avy. Tsy diso anjara na ny nangataka na ny tsy nangataka Jesosy fantatrao izay mety sy mahasoa amin'ny tsirairay avy ary dia anao mihoatra ny ianao no izay mba eritreretin'izy ireo tsirairay avy ireo Jesosy. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra mivavaka ho an'ny firenenay izay Jesosy amin'izao fotoana izao. Izay firenena mahantra, firenena mpanota, taranaka mpanao meloka, zanaka mpanao ratsy. Jesosy malalo niangonao avokoa na ny loto hita maso na ny loto ny fahotana, karazana fahalotona rehetra hita ao anatin'izany firenena izany daholo Jesosy karazam-pahotana rehetra. Jesosy malalo tsy misy tsy hita ao amin'ny firenenay ary dia miamoroborobo isan'andro. Fa izay kosa dia mivavaka foana satria fantatray hoe matoa ianao mbola tsy mandrava dia mbola misy olona marinao ary ny angatahanay aminao isan'andro dia mba hitombony izany olona marina sy mankatoa anao izany Jesosy. Olona mitady anao amin'ny fony rehetra, olona mikatsaka anao Jehovah-Andriamanitra. Izany foana no angatahanay aminao satria sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanitra dia mangataka aminao izay mbola anaiky foana ianao hijoro eo amin'izany firenena izany. Anaiky foana ianao tsy tsara iantsoantso Jesosy ao anatin'izany firenena izany na dia efa betsaka aza ny antsoantso amin'izao fotoana izao izay feo be dia be ao anatin'ny firenenay Andriamanitra. Karazana feo fa indraindray feo tsy avy aminao. Fa izay kosa nefa androany mangataka ny mba tsy hanginanao fa hitohizanao hiantso foana satria mbola misy olona ny ambadimbadika ny tena mangetaeta anao inge Andriamanitra ary ianao mahita fa misy olona tena mitady anao mihitsy ao amin'ny firenena io Jesosy. Ianao any amila ny lalana izy ireny hitodika aminao tanteraka tokoa. Misaotra indrindra Jesosy malala. Raha hisaraka eto izay amin'ity alina ity dia izahay no hisaraka fa ianao kosa dia fantatra fa ombanay tsirairay avy hatrany amin'ny toromasonay lalina any dia misy ny fanatrehanao Jesosy ary izahay dia andehana mivoaka izay namiditra namanitra eny amin'ny fo dia miaraka aminao. Izany no mety aminay ary izany no mahasambatra anay. Misaotra indrindra Jesosy malala. Voninahitra ny dia ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra ao mandrakizay. Halleluja. Amen. Izay ny fotoanantsika androany mandeha foana ny akiradio akiradio.radio 12345.com afatsika miaraka foana afaka miaino foana ianao n'aiza toerana misy anao dia mba manala fahanginana antsika rehetrarehetra. Tahin Jesosy daholo antsika mianakavy rapitso azadino fotoanantsika takariva mahafinaritra amin'ny 3 ora tolakandro. Rapitso ihany koa ny vavaka fiambenana tahaka ny mahazatra. Tahin Tompo antsika rehetra. Halleluja. Amen.